Tompolasy tongovavy anterina ny raba mba ampirarintso antsika mianakavy izay manaraka ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS ny Radio Mada. Isaorantsika ilaina ary noho ny fitantanana sy ny fitahinika mahatonga antsika tafaraka indray sy afaka miresaka amin'ny alalan'ny sary sy ny feo zany amin'ity andro vaovao ity. Alakamisy iraika amin'ny 30 aogositra 2024 sy 2025. Isaorantsika ilaina ary noho izay fitantanana sy ny fitahiny izay. Ireo teknisiana ihany koa dia isaorantsika tarihana manafaly eo ambadika ao eto amin'ny Foibe eo ihany koa ny amin'ny Radio Mada ny miparitaka manerana nosy arenao izay manaraka ny fandarana no isaorana lehibe ihany koa satria tena fahafoizan-tena izany rehetrarehetra izany. Midika ho tsy fametrahana amin'ny tsy tokony ho izy ny raharaham-pirenena fa mametraka kosa eo amin'ny hoe toerany tena sahaza azy an'izany firenena malagasy izany. Tsy afaka ny tazapotsiny manoloana ny tsy fandehanan-draharaha amin'izao fotoana izao izany ka dia isaorana ianao ny amin'izay lafiny izay. Ankoatran'ny izany ihany koa ho antsika ny ivelany rehetrarehetra any dia tsy maintsy asiana resaka manokana satria na ny ivelany ara dia manaraka akaiky ny raharaham-pirenena dia tanindrazana satria malagasy ray ihany isika noho ny antony maro samihafa moa zany dia tsy maintsy mihao ny hoe fipetrahana ny ivelany noho ny asa mandraraha noho ny antony maro samihafa fa ny mampiray antsika dia hoe Madagasikara mba hanana ny maizy azy ary ho saro-piaro amin'izay hoe firenena malagasy izay. Ankoatran'izay zany ny fandehany ny fandarantsika moa zany toy ny mahazatra famakafakana miainga amin'ireo tranga eto amin'ny firenena, ny resam-pifidianana tsy maintsy eo satria io aloha zany zao no tena hoe anamarika raha vao mitentsika hoe taona 2024 sy 2025 dia fifidianana président ny Repoblika ny ao an-tsaina amin'ny izay resaka izay. Fa manoloana ny fandehana ny fotoana sy ny aty amin'ny resaka fikarakarana sy ny sisa mahita zavatra ho tenenina betsaka ny olom-pirenena malagasy. Mahita zavatra ho tenenina betsaka eo amin'ny tontolo-pikarakarana izany. Ny mpitondra fanjakana rehefa mahazo micro, rehefa manoloana ny mpanao gazety dia milaza fa hoe mandeha io, tsisy atahorana io, tsy misy olana io, oka tsy iaia, oka mba tsy hoe andefa fisainana lavitra fa ny daty dia amin'ny 9 novambra ny fiodinana voalohany dia efa tena mikarakara tsara mihitsy ny mpitondra fanjakana manoloana n'izany rehetrarehetra any ka esory ny aia, esory ny aia anareo atoky politika, esory ny aia anareo kandida, esory ny aia anareo vahoaka malagasy fa milamin'io. Zay zany ny fitenenana eno avy any amin'ny mpitondra fanjakana. Hoe tena aza miaia, aza mandefa saina lavitra fa mety io sy ny sisa sy ny sisa. Manoloana an'izay nefa dia hoy ny fanontaniana mipetraka ny amin'ny hoe ahoana moa, amin'ny fomba ahoana moa no ahafahan'ny saina maneritreritra ilamina manoloana ny tontolo-pikarakarana an'ity fifidianana ity. Tsy voazao fa efa nandritra ny fotoana lavalava zay dia tsy afaka ny petrapotsiny amin'izao, tsy afaka ny onina fotsiny amin'izao ary ny tena marina raha dia ny hoe tena mahazo vahana ankehitriny ny tsy fampitokisana lay confiance. Mahazo vahana ny tsy fampitokisana satria manina vao miainga any amin'ny resaka lisam-pifidianana dia efa resabe ny resaka lisam-pifidianana vao niainga mihitsy hoe tena averina hatramin'ny voalohany mihitsy ny fanisana ny mpifidy, refonte totale no atao dia samy laza ve zany izay mikarakara io fa tena refonte totale no natao. Avy eo nandeha le izy nahemitra ny hoe fotoana avana misoratra anarana dia nahemitra dia hoe
tapitra ny fotoana fisoratana anarana de zao ndray mbola misy olona manalina ozany seny atsofoko fa le izy ene tsy mety kosa hoe tena lasa veryzo le olona fa nisy olona manalina tokony mbola itsofo koa de reny no ataony récupération andre fa atsirarany kosa sinsisinsis fa izany namoaka an'io daty io izany namoaka daty hoe rehefa atreto de atreto fa nga vahoaka malagasy miditra am'izany hoe no ny anton'zao de tsy ho tafiditra le olona manalina ao anatin'ilay lisym-pifidianana nefa le lisym-pifidianana ny lakle ny lisym-pifidianana ny lakle lisym-pifidianana ny fototry ny fifidianana ny lisym-pifidianana io zany tena tokony hoe tena mipetrapetraka tsara mihitsy efa fotoana ela be zay fa nahoana no tsy tafitra de hoe anao récupération amin'inona zay iza le fahamatorana manoloana n'izay rehetrarehetra zay ny resabola sy ny resam-pitaovana sy ny rehetrarehetra lazany hoe mety io ny mpitondra fanjakana ry miteny hoe zao ny vola ahafahana manantanteraka an'io zany lisym-pifidianana raha de efa jerevity izy ary izay fihetsika zay de efa manambara ny tsy fahamatorana n'ilay fikarakarana an'ilay fifidianana any amin'ny resaka lisym-pifidianana fotsiny de ahoana zany taiza ny pitrahon'ireo olona manalin'ireo zay lazaina fa hoe tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny lisym-pifidianana de lisym-pifidianana inona zany ny ipotreo atreto lisym-pifidianana inona de zany ve de tsy ihany olona manoloana an'izany rehefa daty de daty fa nga mivoaka malagasy ny nametra an'io daty io hoe am'izao no farafisoratana anaranao fa nga nyvoaka malagasy no ny teny hoe hitariny io nareo mpikarakara no nanao azy zany ary ny tena manahirana de hoe le amin'ny tontolo-pifidianana zany ny lisym-pifidianana ny tena saripady indrindra saripady tena saripady zao hoe efa manao fikarakarana manatotany iny izy ty ny kara-pifidianana inona moa ny kara-pifidianana raha ty amin'ny lisym-pifidianana hoy de fitenin'ny tanora hoe misangojy tsy fiteny malagasy zany fa fiteny eny anivon'ny fiarahamonina zany fa azon'ny olona tsara ny tiana tenenina am'izay any am'le lisym-pifidianana hoe anaran'olona any ao hoe mombamomba an'le olona any ao de zao de hoe reto ampidiro vao miteny an'izay de fa ozy ny olom-pirenena mandinika olom-pirenena mamakafaka hoe tena tsy ao mihitsy n'le resaka fikarakarana tsy ao mihitsy fa ty daty ty ve zany azo vaovany eny ampanodinana ohatran'io io zao mipetraka ny daty hoe manomboka am'izao ny fandrotsahana ny candidature ho an'izay olona zany te anao candidat ka mifarana am'izao mazava iny manomboka am'izao ny fanombohan'ny fampielezakevitra na ny propagandy ary mifarana am'izao daty am'izao ora reny zao mazava tsara de ny resaka hoe anaran'olona ao anaty lisym-pifidianana ihany ko de hoe manomboka am'izao de mifarana am'izao de teno mbola tsy anina fa alao hitariny asa nitariny iny roa iny sa intelo sa impiry de nitarina de farany teo zany efa tena hoe zay zany efa tapitra misy datiny mena de hoe tapitra treo zaoko efa kely sisa mandeha fotoana de mivoaka ndray fitenenana antsofo eo reto olona manaliny reto fa tokony tafiditra fa noho ny antony maro samy hafa de tsy tafiditra fa tsy mety kosa raha ohatra hoe tsy ampidirina zany ve de fomba fiasa zany ve ny fomba fiasa amina tena hoe raha goavana eto amin'ny firenena le fihetsika sy le fanapahan-kevitra ataon'le mpitondra ihany ary ny seni ao anatiny satria ny seni mikarakarana io le fihetsika sy ny fanapahan-kevitra ataondry zareo ihany no mahatonga ny olona tsy atoky no mahatonga ny voaka malagasy tsy iaya tsy mahatoky miaya mametra-panontaniana ary zao rehefa me mitombo ny fanontaniana tompoko de be debe ny tsy mazava fa rehefa vitsy ny fanontaniana dia
mazava zany ny akamarony. Zao ne mbola be deaibe mihitsy ny fanontaniana izay mipetraka, ahoana momba ny ty, ahoana momba ty, ahoana momba zao, ahoana momba ny Andry Rajoelina. Ary le izy raha momba an'izay moa zany tsy maintsy mbola resahana ihany ty resaka Andry Rajoelina ity, satria hoe izy frantsay tsy afaky ny andahany zany ary izy, tsy afaky ny andahany zany izy na de napetraka raha ny fanontaniana teny avoloha hoe ianao ve frantsay saza de nahodinkodiny teo le izy tsy ny teny hoe tena frantsay fa nataony hoe ty taratasy 20 cm ty ve problema ty aposiko ty, ka tsy valiteny ohatr'izany no tadavin'ny malagasy. Raha raha-pifidianana zany de mila zavatra matotra sy mazava sy entitra précision. Io resaka daty io tsy azo vaovany io, fa hoe rehefa hoe eto de eto. Mba betsaka ihany ny firenena mikarakara fifidianana, fa tsy mbola nandrenesana an'izany hoe raha hoe resaka lisy fifidianana de tonga de tapitapika de hoe ampidiriny reto fa zao. Ahoana moa nafatara amin'ny vahoaka malagasy ary tonga de nisy chiffre hoe raha ialina sa firy izy teo. Ahoana moa no afantaran'ny vahoaka malagasy no hoe natonga an'izany chiffre zany. Io man tsy mamoamoaka taremarika io tena hain'ny mpikarakara fifidianana mihitsy io, efa hatrany amin'ity resaka hoe vao nanomboka mihitsy le izy de hoe 13 millions enjehana ahoana nga misy enjehana zany. Rehefa taremarika de taremarika hoe zao ny isan'ny mpifidy zany, fa tsy hoe enjehana. Zavatra tsy précis mihitsy zany. Ny an'olona ny velana any rehefa mikarakara fifidianana ohatra hoe ny amin'ny Brésil 50 tapitrisa nisan'ny mpifidy, tonga de précis, tonga de mazava. Ny ianao aty amin'ny lisy mpifidianana tsy foy eo indray loha reto, alao aloha hitarina kely indray fa zao, alao aloha izy raha zao, hitarina de efa tapitra le izy efa nitariny impiry de aveo de hoe mbola atsofoka indray anaran'olona aman'alina fa noho ny antony maro de noho ny antony zao. Tsy fahamatorana ny dikan'izany, tsy fahamatorana. De zany ny zavatra misy. Ka raha miteny ny mpitondra fanjakana hoe laminy io, ny Prime Ministre zao nanamafy an'izay mihitsy ny resaka tamin'ny mpanao gazety, ataontsika hoe tao anatin'ny 420 zay mbola tsy ela, hoe ny atao fifidianana 7 novambra ihany, ny 7 novambra premier tour, tsy tokony isy jereo zao ny sehatra raisam-pirenena basque and fond de efa mandeha misionana mantsy tamin'ny vondrony Europeanina zany. Teto Tananarivo misy an'le inona ny filazany azy teo, dialogue politique eo amin'ny vondrony Europeanina sy Madagasikara. Dia be dia be ny resaka nandeha tao, resam-pifidianana moa zany nandeha tao fa apatsiahivin'ny olona foana ny lesony, transparent, démocratique, inclusif, liberté d'expression sisa, apatsiahiviny foana ny lesony. Misy dikan'izany. Fa tsy maika fotsiny hoe ny ona tamin'ny Union Européenne de midiky zany fa tena manohana antsika ny sehatra raisam-pirenena, midiky zany fa fanampiana sy ny sisa. Ianao aloha ny tompony raharaha voalohany indrindra, sehatra raisam-pirenena manampy izy, fa izy koa tsy terenao, fa arakaraky ny fihetsika ataonao ihany sy ny fomba fiasanao no maharesy lahatra azy. Maninona ny firenena hafa tompoko rehefa nateraka fifidianana na hoe anao afa-pandrosoana mahazo vola be lavitra noho ny azon'ny Madagasikara, satria ny fomba fiasa eto Madagasikara tsy maharesy lahatra ny olona, ary mbola be dia be ny zavatra tsy mazava eto. Fantatr'ireo vahiny ireo ne zany fantan'izany. Ny ambassador'ny Union Européenne eto amintsika moa zany zao teratany frantsay, Madame Delattre, vehivavy, de apatsiahivin'ny olona foana ny lesona, hoe roviana ihany vao mahay lesona amin'ny malagasy, de moa ka malagasy ane tsika ny tena tompon-draharaha, marina mihitsy zany. Fa isika noho ny tsy fahaizantsika sy noho ny atao hoe tandrevaka sy ny fomba fiasa sy mipetraka araka ny tokony ho izy, de miteniny any ivelana ary ianao voafatotra, satria ianao manana fiarah-miasa amin'ny any ivelana raha tsy resaka afa-tsy ny Nations Unies isika. Rehefa tsy te ho tenitenen'ny olona de manaova déclaration de mialà ao anatin'ny Nations Unies. Mialà
tamin'ny 7 ty zany tsy resaka kiodikiodina ntsony ty fa mahitsy ohatr'izay misy maso miteny ka tsika ave zany de reo anivelan'ireo foana iakonany tsika aloha ny tompondraharaha tsika ny tompondraharaha fa isika efa nisy fanapaha-kevitra hoe hiara-iasa amin'ny any ivelany fa ngatsika mahavita jotse zany foto-kevitra ny Korea avaratra zany no etin'ny Kim Il Sung hoe tsika ihany mahavita ny tenatsika vaisa tonga de tratran'ny kere fa olona matapitry samy maty tsotsotra ny any velany zany hoe le fomba fitahatananao mandeha am'tsizy nefa ianao mizesta hoe vitanay io tena tokony ho vita tokoa raha nety Madagasikara tena tokony ho vita tsika manana rembe sinsisa fa isika mifampihinana ato ka inona zao ny tombontsoa an'le voaka malagasy maro anisa ary inona ny tombontsoa tsy misy olombitsy no mitavana sy mihinana ny arena eto ka eo miresaka iraisam-pirenena tsy afaka mihitsy tsika aloha hatreto satria tsika ihany koa efa nanao fifanarahana tamindrareo efa nanao sony tany amin'ny 1970 volana septambra no nidira Madagasikara atao anatin'ny firenena mikambana tompoko ary misy fifanarahana misy engagement am'izany matetika mantsy ty Madagasikara ty rehefa manao sony any ivelany any de mipendipendiny ery manao sony nefa tsy manatanteraka le zavatra ny soniavana resaka zon'ny ankizy zon'ny mpiasa zon'ny vehivavy zon'olombelona amin'ny ankapobeny manao sony foany Madagasikara nefa aiza mifampiarana an'izany zao ny kinapo mady tsy mandray karama roa volana de ahoanandray zao io ahoanandray fafambaraka ho an'ny firenena malagasy ane zany misy mpanao gazety vahiny tonga eto miantso anay aty hoe ino zany resaka kinapo mady zany satria hitandry zareo amin'ny fampalalamba avaoko tsy voalohany karaman'ireo zay mifanjakana no tomponandraikitra am'izany efa kadohany fotsiny moa zany zao ny NNCC sy ny NECATS efa be de be ny vola tsy voaloha fa rehefa anao fety sy rehefa iseoseo de mahita 34 milliards ariary tapitapika eo anaovana ny jeu des îles tsy hoe manamaivana ny jeu des îles akory fa efa fanotelony koa zao malagasy no nandray an'ny jeu des îles fa ty ny tena hafa mihitsy ty mbola tsy nisy tao anatin'ny firy-taona ty jeu des îles ty fa nisy fatyolona jeu des îles marary kibo satria le teratany Mauritiana zay nytenena hoe ohatrany hoe tsy hoe ohatra fa zay ny dika an'le fitenenana hoe ataotsika x10 tsy mba hoe x3 akory x10 no ny tany Maurice ny am'ty ary nefa le délégationna Mauritiana ina mpanao baskety anankidimy le tany voalohany iny narary kibo ekipa ray ne zany dimy zany eny ambony kianja ekipa anankiray de sahirana ny entraîneur zao moa zany zao Maurice aloha hatreto nisan'ny médaille faharoa teo la réunion faharoa de zao lasa nisongona amin'ny Maurice de le Madagasikara no voalohany zao aloha indrindra eo amin'ny médaille volamena fa de aporisihana foana ny atleta malagasy na ninona matao hoe fafambaraka azo an'ity firenena malagasy ty de ny tanora tena miezaka ary tena atao hoe mitondra avy de avo ny ilay atao hoe image ny Madagasikara fa raha hoe ny resaka mpitondra fanjakana tsy hita zay hoe tena hoetiny eo aloha fa mifantrana no manaikitra aloha am'izao fotoana zao ka zay le fandehan'le raharaha zany rehefa jerenao zany fikarakarana ny fifidianana dia amateur tsy professionnalisme fa amateur tsisy hidirany resaka manara-penitra mihitsy zany fa professionnalisme natao hoe matianina no mahadika ny tontolon'ny fikarakaràn-javatra io tsy fifidianana ihany fa rehefa hoe manao zavatra de mba ataovy professionnel le professionnel na la hoe matianina de mitaky hita ao anatin'izay fomba fiasa zay ny resaka précision fa tsy hoe arakeviny tokotokony zao ka oika oy ny resaka inty izy ty resaka biraopokotany lazay ny mpitondra fanjakana fa hoe tsisy an'izany biraopokotany matoto zany fa i moa efa nisan'ny mbola tsisy fikitiana nisan'ny biraopokotany eto Madagasikara fa zao anie matoa anie misy feo mivoaka
de misy dikany eo aminay mpanao gazety aloha zay raha vao misy feo mivoaka dia misy dikan'izay tsy azo amaivanina mihitsy ny feo mitranga eny amin'ny fiarahamonina raha ohatra ianao ka tena hoe mpitondra fanjakana sy mahatsiaro tena hoe tompona andraikitra de tsy azonao amaivanina mihitsy ny zay resaka mandeha any na mbola voamarina io na tsy mbola voamarina fa anjaranao amin'ny mahatompona andraikitra anao zany no mikaroka hoe atraiza ny famarina an'izany na hoe atraiza na hoe diso hoe zany sa marina ary raha manany tenena hoe diso zany de omeo ara mpirofo raha resaka braopokotany tompoka mila taremarika na chiffre mazava zany zay le atao hoe précision fa tsy hoe manodididina an'izao na manodidid tsy mila an'izany manodididina zany firy précis tsara mihitsy nisan'ny brao pokotany nisan'ny brao mpifidianana firy mazava tsara zay no izy zay fa tsy hoe ara-kevikevy ny manodidididina inona koa zany tiany resaka tena iakinan'ny mbahoaka iakinan'ny am-pirenena ka iny ty hoe manodidididina an'izao manodidididina an'izao miao ny taremarika mazava ary araka ny tenenina teto hoe ny situation géographique an'ireny fokotany reny ko reny zany tokony manana numéro mazava tsara mihitsy de hoe mba hoe zay zany ahona nisan'ny commune mazava tsara ko nisan'ny fokotany no tsy mazava nisan'ny bravandantsaham-bato tsy mazava zay le resaka hoe fomba fiasa amateur ny fomba fiasa eto amin'ity fireneny ity indrindrandrindra amin'ny resaka tontolo mpifidianana io ny FFKM zao mbola ao anatin'ny tsara mihitsy amin'ny feona nasionaly omaly zao ny mpanao politika natsony tany za moa tsy de resaka fireneo fa mbola ho avy eo no namana fanira zafy manantany satria ohatra ny lasa mitsabatsabaka amin'ny tsy anjaran'ny tena tsy anjara hoana moa fa namana fanira zafy manantany zany nandeha niatrika fivorina tany efa alinalina ihany efa alina ihany fa fampiresaka zay teo tamin'ny Antsotarby tamin'ny telefona mialoha ny idirany eto satria tsy maintsy jerenao daholo hoe inona ny zavatra miseho eto amin'ny firenena de ozy namana faniry mantsy tamin'ny telefona vao maraina hoe tena zaho ozy tany fa efa alinalina ihany fa le resaka seni ozy izy sy le resaka ACC betsaka ny resaka tao betsaka ny resaka tao rybainina ozy izy manjena fa ahoana le ACC sy le seni ny tena vao resaka mafy tao satria niona tamin'ny mpanao politika moa zany ny tonivon'ny FFKM ny FFKM matopoko tsy manana fironana politika oka koa aloha zay azava tsy hoe miaro ny ray aman-dreny-piangonana ny ao amin'ny FFKM akory fa ny FFKM tsy manana hoe fiarovana na fironana politika ny asa sain'Andriamanitra ataony no ataony ary na ny any am-panohatra na ny ao am-pomba fitondrana na ny sehatra maro isan-karazany dia betsaka no ny finoany any anatin'ny fiangonana ao anivon'ny FFKM misy ihany koa tsy ao anatin'ny FFKM misy minisitra any anatina amin'ny FFKM any ny fiangonana misy azy ny aty amin'ny mpanohatra misy any ny any mpanohana amin'ny fanjakana misy any nivon'ny FFKM amin'ny fiangonana misy azy amin'izay lafo zay nitovizana de samy mpanota daholo zay nitovizana fa amin'ny rahapirenena tsy afaka hitazapotsiny kosa ny FFKM ka satria zay no ampanaovan'Andriamanitra azy anisan'ny tena andraika mihitsy zany fa rehefa tsy metipety ny sasany mantsy le ataony FFKM de lazay fa hoe mitsabaka amin'ny tsy tokony atao hoe aiza ny laïcité de l'État aiza ny laïcité sisa jereo kely no dikany tena hoe laïcité tsy andany andro amin'izany eto tsika fa reny moa zany le fomba ny tsy mahita ho tenenina ntsony de tenenina daholo ty rehetrarehetra rehefa tsy mahovoka izy rehefa tsy metimety aminy ataon'ny FFKM de kian'ny FFKM
fa aloha de tsorona mihitsy fa misy ny sasany tezitra amin'ny FFKM izy de midongo tsy mety iangona ntsony anazy aloha zay aloha izy tsy iangona any tsy miditra ampiangonana ntsony izy satria tezitra am'le ino ty izy teo tezitra amin'ny FFKM izy na tezitra am'le mpitandrina izy na tezitra am'le mopery izy na tezitra am'le pastory izy na tezitra am'le presbytera izy de midongo tsy mety miangona ntsony misy an'izany tena misy satria izy matsiary voadona rehefa mandeha le toritenery ka le toriteny zavatra ampitenen'Andriamanitra n'le olona le izy de ty zany zao amin'ity resaka hoe resaka tontolo-pifidianana ity de tena mandray ny andraiky ny tandrify azy ny FFKM ny FFKM zao miteny hoe mijoroa tena mandray tena mba hoe tena hoe olom-pirenena ianao zany olom-pirenena mandray andraikitra raiso ny andraikitra tandrify raiso ny andraikitra tandrify ozy ny FFKM atao anatin'le brochure kely iny raiso ny andraikitra tandrify indrindrandrindra manoloana an'izao fifidianana izao satria aim-bahoaka zany hain'ny firenena zany zava-dehibe eto amin'ny firenena zany raiso ny andraikitra tandrify inona madiso an'izany iza ny samy teny fa tsy marina zany teneniny eo anivon'ny FFKM zany iza satria zany misy mahazo tombontsoa ao amin'ny tsy fandraisana andraikitra le malagasy am'le malagasy misy malagasy tsy miraharaha misy malagasy sepotry ny adi-piainana de tsy miraharaha an'izany de hoe alao any de misy mahazo tombontsoa am'izay tena misy fa ny FFKM mampatsiahy izy tsy manery fa mampitonga saina ny tsirairay mampitonga saina ka rehefa mety de tsy mety rehefa tsy mety rehefa mety de mety rehefa tsy mety de tsy mety zay le izy ary ny raharam-pirenena rehefa fikarakaran-javatra de mila professionalisme tsy hoe manara-penitra satria mifenitra samy manany azy fa professionalisme zay ny iraisan'ny zao tontolo zao inona amin'ny mifanohatra na ny contraire amin'ny professionalisme amateurisme mitaky zavatra professionnel nety Madagasikara efa ty amin'ny taona 13 ve de mbola amateurisme ihany no atao amateur io ohatra fotsiny le nitenentsika teo hoe le anaran'olona atsofoka andray amanalina hoe dore atsofoka ao anatin'ny izy mpifidianana nefa ry zareo mpikarakariana teny hoe atreto ny farany tam'ireny de aveo nitarina zareo namoaka daty namoaka daty de nefa tsy ajaina akory le daty aty amin'ny daty mpifidianana tsy kitihany na any amin'ny daty fandrotsahana ny atao tantaratasy filatsahana tsy kitihana fa aty amin'le lisy mpifidianana zay tena saropady inona moa ny propagandy andeha am'izay lohanao raha aty amin'ny resaka lisy mpifidianana tsy mandeha amin'izy de vokatry zay amateurisme zay de aty amin'ny vahoaka malagasy no ifatrarana io ny vokatra io aty amin'ny vahoaka malagasy aty amin'ny olom-pirenena satria hoe andeha zany ny propagandy ino hoe fa fanomeza tokony mety ny mpitondra fanjakana raha itsina zany le tenin'ny mpitondra fanjakana indrindra ny tao amin'ny primature teo de hoe kalamina fotsiny nareo milamina fotsiny kalamina fotsiny aza miasa saina aza miaya fa efa milamina io ny fifidianana de tsy maintsy mandeha tsisy miadevitra am'izany anie tsy misy miadevitra am'izany inona efa nitenenina hatramin'izay fa le fomba fiasa ny seny sy ny zavatra miseho aminatiny zany fikarakarana tontolo-pifidianana zany no mahatonga ny olona iaya ka aza maivanina ohatran'izany le izy ahoana ny olona ny tsy iaya ahoana ny olona ny tsy ametra-panontaniana akoatran'izay ty resaka hoe any rajoeliny ty certificat de nationalité de eto am'izay tsika reny zao de resaka tsy tokony ho resabe akory izy io ka rehefa nangataka any rajoelina hoe za mba teo frantsay de nomeny Emmanuel Valls sy Bernard Cazeneuve eny ary ekena de zay zany
na tsy resaka lalàna ara na tsy resaka lalàna ara fa amin'ny maha olombelona fotsiny amin'ny maha olombelona fotsiny dia mba mety ve zany mety ve zany ato ianao milaza hoe za malagasy ny raha mikorina ato fa ianao tsisy nanery hoe angataka frantsay mba ho frantsay mba te ho vazaha ninninona fanazavana hoe mba hikarakarana ny ankizy fianaran'ny ankizy sisiasisa fa hoe mba te ho vazaha dia ny eken'ny vazaha ianao dia lasa vazaha ofisialy miaraka amin'ny taratasy dia mba mety hoe ianao vazaha iny efa mazava iny ianao manana sainam-pirenena vazaha amin'ny mahavazahanao ianao tsy maintsy manaja ny lalam-panorenana frantsay amin'ny mahafrantsay anao ianao tsy maintsy manaja ny teny faneva ny firenena frantsay misy hoe liberté ao misy hoe fraternité ao égalité sisiasisa ianao tsy maintsy mandohetra any amin'ny kitapom-bola mpanjakana frantsay satria ianao frantsay zany hoe voafatotra ny lalàna frantsay ianao nefa ianao miazakazaka ho numéro 1 na ho lasa président de république atya Madagasikara fa inona zany feverana an'le malagasy le tatsa le mpanetsa ary ananary nefa ianao mbola tsy maintsy manaiky misy engagement io ny lalàna rehetrarehetra fampivezana amin'ny firenena frantsay ianao manana sainam-pirenena mangamanga fotsifotsy menamena ny sainam-pirenen'ny frantsay iny ianao manana hira-pirenena hafa dia ny hira-pirenena frantsay la marseillaise zay tsy frantsay tsy manana hira-pirenena frantsay zany frantsay no mihira ny hira-pirenena frantsay ary ny hira-pirenena frantsay tompoko dia mirakitra ny tantara ny firenena frantsay tany amin'ny fotoana ny fahampanjaka ny vadika lasa repoblika prise de la Bastille inona ny idiran' zany amin'ny firenena malagasy inona ny idira amin'ny prise de la Bastille amin'ny fiainan'ny malagasy aty raha resitsika amin'ny ara-tantara le izy zay fotsiny inona ny ifandraisan'ny tantara frantsay amin'ny tantaran'ny Madagasikara raha hoe frantsa manokana tsy miresaka fanjanahantany tsika aloha amin'izay ka raha ohatra zany Andry Rajoelina hoe frantsay izy dia ny tantara-pireneny zany tantara-pireneny la Frantsa dia famatotra amin'izay izy ny lalàna rehetrarehetra frantsay dia famatotra amin'izay izy fa tsy hoe sady ato any ato mbola tsy mampanino zany raha ohatra hoe olona tsotra izy fa hoe hiazakazaka eo amin'ny toeran'ny président ny république aty Madagasikara nefa ianao tsy maintsy manaja ny lalàna frantsay ianao nefa voafatotra zay le mahazava azy ianao voafatotra amin'ny lalàna frantsay sy amin'izay fiainan'ny frantsay olona voafatotra ve zany nipetraka eo amin'ny toeran'ny président ny république eto Madagasikara olona voafatotra fa tsy olona libre voafatotry ny any ivelany noho ny sitrapony fa tsy niterena izy tsisy resaka lalàna mihitsy zao zany resahany zany fa tena resaka hoe amin'ny maha olona fotsiny zay le izy dia inona zany tiano tenenina be dia be mantsy zao ny resaka amin'izao fotoana izao ary mitombona tsara mihitsy ny fanambarana nataon'ireo mpitarika politika sy hoe kandida zany misavalo izy tamin'ileo omaly mitombona tsara mihitsy mitombona ny amin'ny hoe tsy manaiky ny ilatsahany Andry Rajoelina ho fidiana ho président ny république satria izy frantsay dia eo le fanoritany le mpanohana azy sy ny siasinsisa ny tafiditra ty amin'ny lalàna sotra io mantsy mbola jerentsika kely io rehefa avy eo misy zavatra ho azavaintsika eo satria tsika olo-pirenena ihany koa efa savoritaka ny lohantsika zay mihitsy ahoana ihany zany inona ihany zany sisiasisisa savoritaka dia alao azava tsara
le izy karanteny zany reo mpitarika toko politika reo kandida président ny republika omaly nanao an'le fanambarana hoe tsy manaiky ny latsahany Andry Rajoelina ho vidiana ho président ny republika tsy hoe fakalana olona tsy izay fa mazava tsara ny antony ilay izy olona voafatotra amin'ny mahafrantsay azy efa ofisialy ve no iazakazaka eo amin'ny toeran'ny président ny republika eto Madagasikara de miteno amin'ny mpanoana an'azy faux problème zany ahoana no faux problème tsy faux problème mihitsy fa tena vrai problème mihitsy le izy tena vrai problème satria manompo firenekafa ianao ato amin'ny teny hoe manao fianianana zany président republika mantsy manao fianianana ikatsaka mandrakariva ny maso ny vahoaka malagasy anaraka tony anakandriamaso anaraka tony anakandriamaso anaja ny lalam-panorenana ary eo na lalam-panorenana frantsay tsy maintsy manaja anao io ihany keo ianao raha ohatra ianao ka frantsay ary ianao fa frantsay lalam-panorenana frantsay ny lalàna frantsay ary voafatotra ao anatin'izay tsy afaka hiteny mihitsy Andry Rajoelina hoe tsy voafatotra ao anatin'ny lalàna frantsay dia ahoana zany feverana n'le vahoaka malagasy izy ity anie tsy hoe resadresaka tsotsorona fotsiny hoe zany ve de ho problema nareo koa manitatra sy tsisy resaka manitatra zany fa zavatra mazava tsara zany raha vadika amin'ny teny hafa zany de hoe ny olona tokony hipetraka eo amin'ny sezan'ny président ny republika eto Madagasikara de olona tsy voafatotra amin'ny lalàna sy ny lalam-panorenan'ny firenekafa rehefa tsy tiatsika le resaka hoe nationalité de zay ny olona mipetraka eo amin'ny toeran'ny président ny republika eto Madagasikara dia tsy voafatotra ny lalam-panorenan'ny firenekafa io mantsy ny lalàna ambony indrindra olona tsy eo ambanin'ny saim-pirenena an'ny firenekafa misy sainam-pirenena misy teny faneva misy lalam-panorenana misy andrim-panjakana zany ny firenena izany zany ny firenena zay natao hoe mahafirenena ny firenena sainam-pirenena ny andrim-panjakana sy ny sisa ny hira-pirenena fa raha ohatra le olona ka hoe malagasy fotsiny fa tsy firenena mbola zakazo-pirenena hafaria mazava zay fa ity zany tsy zany izy tsy maintsy manaraka ny lalàna frantsay voafatotra zay izy ka olona voafatotra ve zany no eo amin'ny resaka moralité fotsiny zany resaka fomba fisainana fomba fijery tsotra fotsiny tsisy resaka hoe fakalan'olona mihitsy zao zay fa tena hoe resaka maso mijery fotsiny mba rariny ndondray ataotsika fiteny malagasy mba rariny ve mba hitsiny ve mba tena araky ny tokony ho izy hoe mamendrika ve hoe olona voafatotra any amin'ny lalàna ny firenekafa no mipetraka amin'ny toeran'ny président ny republika eto Madagasikara mba manahoana moa zany de inona zany ny azo tenenina manoloana an'izay tsotra le izy inga Andry Rajoelina zany tokony hahatsapa-tena zay le izy zay tokony hahatsapa-tena izy manoloana ny zava-misy tokony enony tsara ny feon'ny feritreretana hoe ahoana tsara moa izy ity zao ny zavatra mitranga zao ny zavatra mitranga zao ny fanapahan-kevitra no raisiko tamin'ny 2014 tia nefa ny firenena malagasy eto zany eftia ohatra ny ka manokana mihitsy tranga manokana mihitsy tsy misy zavatra tsy hitoviko amin'ireo kandida zay latsaka misy zavatra tsy hitoviko amin'ireo mpitarika politika
Malagasy. Izy zany miavaka mihitsy. De zao le izy. Tokony hatsapatena zany. Eo koa manoloana ny fampitehan'ny firenena. Aiza zay le fahatsapatena mieno ny feon'ny feritretana. Inona ny tiana tokavana amin'izay? Manovatra Macky Sall. Filoham-pirenena Senegalais Aperinasy Macky Sall amin'izao fotoana izao fa tonga dia nanambara amin'ny fomba ofisialy tena miezinezina fa tsy latsaka intsony amin'ny fifidianana président de république any Sénégal amin'ny taona 2020 volana février angamba izay. Tsy latsaka intsony aho izy Macky Sall mba ho tombontsoa amin'ny firenena satria izy nandiny tena. Nandiny tena le olona fa tsy manoatra ny Ali Bongo. Avery mifafananany any an-tranony ty firenena Gabonais ty. De eo de mbola misisika ihany. Ianao fa mitaritarika voan'ny AVC. Ianao efa 2 mandat efa 4 taona ny dadanao efa teo. Naorina izy menakavy daholo ny fananana i Gabon mantsy manana pétrole. De tena hoe fehezandry zareo. Any ny lisitra lavabe amin'ny fananan'ny Bongo menakavy. Sy ireo mpiaraka aminy. De tsy mahafoy fa mbola teo eo ihany. Firenena Gabonais amin'io tena anisan'izay tena mantra. Ay zany ty an'ny ty harem-pirenena ty tena alaindry zareo ao amin'ny tena ataony amin'ny fanaovana azy. Avery mifana azy le izy. De tonga saina ny Gabonais. De miaramila ihany no tonga de nanao hoe nafilaza azy na hoe didiny Besandra na inona fa misy antony ao. Lehibe an'ny tao lapampanjakana ny Gabon tao ihany eny tao Libreville tao no nitarika an'io tena hoe Ali Bongo tsy izy tsony. Zao inga Ali Bongo idindry zalao résidence surveillée. De mbola afaka namoaka fitenenana tamin'ny vidéo ihany hoe tena mba jereo miantso hoe vonjeo ary zala. Ry zala iza no amonjy anao eo. Ary ny arena zay azo tamin'ny tsy fahamarinana dia afoy ao anatin'ny minitra vitsy. Ohatr'izany mahazo ny Ali Bongo io. Leson zany efa baribarin'Andriamanitra mihitsy. Isika eto Madagasikara mbola tiam-piomanana amin'ny fifidianana. Nisy fifidianana ny tany Gabon nisy voka-pifidianana mbola tsy ofisialy ary navoaka amin'ny mpanohana ny Ali Bongo fa atsasakadiny tao aoriana amin'ny filazana an'izay de mivadika ny raharaha. Vadika tanteraka ary miaramila zay tena hoe natokisany ihany nanapoaka azy. Zao inga Ali Bongo sy ny olona vitsivitsy akamany ao namany ao midy ao. Ny zanany lahy ny samborina. De teneniny olona fotsiny hoe tena trahison. Zany no anenjehana ary ty tsy vita mora fa ho enjehana arak'izay lalàna any amin'izareo any. Trahison, halatra, fangoronana rem-pirenena, tsy afaka ny andahan zany mihitsy Ali Bongo sy ny fianakaviany sy ny akamany ao. Satria raha ny arenandry zareo zany de tsy mampino. Tsy mampino. Fa arakaraka ny nalava ny fotoanan-janonany teo fitorana no nampanan-karena azy menakavy ny fiara amin'izany, ny trano, ny compte any amin'ny banky, tsy ho Gabon fa miparitaka ny ivelany ihany tena miliara. Nefa le vahoaka tsindroka sordira, 4 rami. De mitombona ny sainy zareo amin'izany. Gabon aloha iresahantsika io, i Gabon io resahantsika io aloha. Fa mahita toro tsara amin'ny alina. Fa rehefa mipoaka ty zavatra ty, omaly tamin'ny 4 maraina, fa niteny zany ireo 10 alin-da teo amin'ny 12 teo hoe tena zao ndray. Mihidy ny frontiera, rava ny androm-panjakana, misy rafitra vaovao atsangana, dia tonga de tapina ny dominga Bongo kinina tsony. Tapina ny dominga. Nefa hatramin'izay de nyrehare hoe zany zao. Fa raha nandiny tena kely fotsiny nga Ali Bongo hoe za efa tsy salama, za efa mitaritarika, za fa voan'ny AVC. Ny raiko efa teo, efa nihinana teo nandritra ny 4 taona, za efa teo nandritra ny 4 taona, 14 taona. Zay le hoe
mila nahatsapa-tena. Ialibongo zany tokony nahatsapa-tena izy, saingy betsaka koa tsy le mpikopaka, milatsay ianao président fa tena mbola voanao io a, milatsay ianao zay aloha de tena mangataka mihitsy ny ilatsahan'ny président indray, fa tena zay nahatsapa mihitsy ny fampandrosoana zay netiny. Zany nataon'ireo mpanohana nga Ialibongo tompoko, nefa ty efa tsy antsony mihitsy, de tsy mieno n'le feo fieritreretana, tsy mieno ny feo an'Andriamanitra, fa de hoe zay ny tenen'reto mpikopaka reto. Rehefa sendra problema nefa ianao a, ipitipitihan'ny olona, ianao ny tratra farany eo, ipitipitihan'ny olona ianao. Zay le izy zay. Zavatra anankiray tena agoavana be de ity, eo am'le hoe fisarahan'ny fahefana. Fisarahan'ny fahefana, io tenenina foana. Fa eto Madagasikara tsisy an'izany fisarahana fahefana zany eto e. Fampitsabatsabaka foana, tsabahana ato ka tsabahana ary. Raha ohatra tompoko ka misy raharaha zany any amina fitsarana momba na filoham-pirenena anankiray na perinasa ary. Ndao alohantsika tsy resaka ny eto Madagasikara, ohatra hoe resaka ny Amerika. Efa nisy filoham-pirenena perinasa, nisy raharaha-pitsarana nahazo azy, filoham-pirenena perinasa Amerikanina inga Richard Nixon, resaka Watergate. Hoe nasindra la fakana feo tary amin'ny foiben'ny demokrata tary de mpanao gazety anankiroa no nanapoaka an'le izy, mpanao gazety hoe nisy izao de tena nanao ny asany, tsy afaka ny tao amin'ny fiadidinan'ny repoblika, tao a Maison Blanche, de tsy afaka ny kitikitika ary tsy afaka nanerinery ny fitsarana tany États-Unis momba an'io raharaha io. Zany hoe na filohan'ny repoblika aperinasa aza manana raharaha-pitsarana, misy hoe andraikitry ny fitsarana, ny mombamomba ny atao tantaratasiny sy ny sisa, tsy afaka miditra mihitsy ny androm-panjakana, satria ny androm-panjakana dia an'ny vahoaka, androm-panjakana, fanjakana egalina vahoaka. Fa ny androm-panjakana tsy natao hiaro olona tokana, tsisy an'izany any anaty lalàna, tsy natao raha misy problema pitsarana zany ny ohatra hoe président'ny repoblika, de tsy tokony hidikiditra amin'izany ny androm-panjakana, fa ny fahefana mpitsara no tompony andraikitra amin'izany. De ohatr'izany ny tany États-Unis, tsy afaka niditra mihitsy ny mpitondra ny androm-panjakana tany États-Unis na ny androm-panjakana mpanatanteraka ny ao amin'ny présidence, ny ao amin'ny Maison Blanche moa zany, na ny any amin'ny rafitra isan-karazany any, fa dia rahan'ny fitsarana zany. Ohatra ny rahan'ny Madame Romy zany zao zay mbola voatazona ambenana any a Londres, de tsy afaka midikiditra mihitsy amin'io raharaha io, zay ny NCA no miandraikitra azy, ny fanjakana anglisy. Fanjakana anglisy sy miteny mihitsy ny hoe ny ao amin'ny primature tary amin'ny prime ministre le Ranga Karana iny. Karana mantsy ny anona zao nationalité anglisy izy, ny prime ministre anglisy zany e. Izy tsy niteny mihitsy hoe sao de manelingelina ny fifandraisan'ny Madagasikara sy Angletera ny ity raharaha ty fa alao alamindama sy sisa. Tsy miditra amin'izany ny fanjakana anglisy, fa de mifitsarana any Angletera ao Londres sy ny NCA malalaka tsara manao ny asany. Ka ity zany raha hoeto Madagasikara isika, tsy tokony misy androm-panjakana mihitsy hitsofotsofoka amin'io resaka io. Sao ndray mantsika de hoe apetsona any an-tapano ny ohatra hoe ny lehibe an'ny fitsarana, apetsona makary, ahoana momba an'io jeria io, alao ny fitsarana amin'le anina mantsy ny tiana tenenina amin'izay amin'le hoe certificat de nationalité, iza mpitsaranao soniana io ny momba ny Andry Rajoelina ihany io i Andry Rajoelina foana ane zao no lasa sujet hoe iza zany nanao an'io, na hoe iza ny tsy manao soni, iza ny malaindaina, na hoe iza no tsy resy lahatra amin'ny anao sonian'io, satria mantsy le izy tota-taratasy ilaina amin'le filatsahako-fidiana. De io amin'izay arany hoe ahoana zany fitsarana eto Antananarivo, rehefa tsy mety reto Antananarivo aloha any Antsirabe, mandeha be zany feo zany hatramin'ny Maly
de lasa saina ianao hoe inona ary zany, inona zany. Dia avy eo moa zany raha hoe lalàna zany ny tenen'izay zao ny inony ty izy ty ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana raha nanontanian'ny mpanao gazety mbola tao anatin'ny 420 ora ihany zany ka raha ohatra moa zany tsy vita sini ny are amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ny certificat de nationalité an'ny Ngaiany Rajoelina dia afaka mampiakatra izy de ny ministra ny fitsarana no tompo-teny farany. Hitanao amin'izany ny ministra ny fitsarana ozy dia any zany ny efa rany raha ohatra hoe tsy vita soni aty dia any zany ny efa rany any amin'ny ministra ny fitsarana any zany ny tompon'ny lakle zany raha amin'io raharaha io ohatra an'izany ilay zany ny eto amintsika ka manoloana zany toe-javatra zany ny atoko politika ihany koa ny fikambanana politika ny atoko politika manana ny hevitra valo omaly valo no tsy manaiky ny latsahany Iany Rajoelina dia sahiteny ve tsika hoe tsy mainininina daholo zany ireo olona valo ireo tsy maraka amin'ny raharam-pirenena ireo fa tena diso ireo sy ny sisa tsy ray tsy roa tsy telo tsy efatra fa valo betsaka zany ary mahalasa saina ilay izy tsika malagasy zany tsika voaka malagasy zany mila mandinika manoloana ny ilay toedrara anaky valo be zao ary olona mandinika ireo olona manana atoko politika manana maizy azy ireo mahafantatra ny raharam-pirenena ireo ary ny efa nisy ancien président anakiroa tamin'ireo anaky valo ireo ny président Marc Ravalomanana sy ny président Hery Rajaonarimampianina tao anatin'ireo valo ireo fa misy ancien président ao anatin'ireo valo ireo misy ihany koa manana ny atokony manana ny maizy azy manana ny foto-kevitra ijorony raha tsy resaka afa-tsiny hoe ny atokony Ngaiajo zany hoe tsy olon'olom-pona ireo anaky valo ireo tsy olon'olom-pona fa manana ny maizy azy dia tonga ho azy ve zany ozy tsika tonga ho azy ve zany toe-javatra zany dia hoy isika hoe Ngaiany Rajoelina zany satria izy foana ny vao mandeha le resaka dia izy moa miteny zavatra tsy tanteraka dia izy zany tokony ahatsapa-tena tokony andiny-tena izy zany tsy mihaino ny reto le mpikopaky reto raha tena hoe mihaino ny feon'ny fieritreretana feon'ny fieritreretana zany io moa izy ty le resaka vazaha ty tsy miandry an'ny fanambarana ataon'ny reto mpitarika atoko politika sy kandida anaky valo reto tsy miandry zany ireo mantsy ilay teny hoe tsy tokony hilatsaka Iany Rajoelina fa izy tenany no tokony hiteny hoe rehefa nandinika ny enoko ny feon'ny fieritreretako dia manao filazana tena solanelina tena mazava tsara hoe ampy zay tsy mety amiko tsony ty fa aleo hipetraka tokony zany zao le izy dia mangina daholo ny rehetrarehetra fa zao le mpanohana azy moa zany teny hoe matahotra ny Iany Rajoelina matahotra fifidianan'ireo matahotra ireo ka raha ohatra ary zao Iany Rajoelina ka hitenen'izay tokoa anao ohatran'ny makisal dia inona no tenen'ny reto mpikopaky reto inona no teneniny eo io moa zany ho hitantsika eo moa zany hoe inona ny fanapahan-kevitra nga Iany Rajoelina manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra zany inona ny fanapahan-kevitra ho raisy mba ho tompontsoan'ny voaka malagasy mbola hisisika ihany ve hoe na efa misy entiarana dia efa frantsay zao ary dia mbola ahoana ny certificat de nationalité na efa voafatotra ary amin'ny lalàna frantsay ary dia mbola hisisika ihany sa hoe rehefa tena nandinika rehefa tena nyeno feoferitreretanako dia aleoko mipetraka noho izao antony rehetrarehetra ao ny firenena efa tena tsy tafavoaka akoatra ny zavatra nampanantenana tsy tanteraka
fa aza maika ny hoe anilika any amin'ny covid. Maldiva ho any tokony andray ny jeu des îles 2023 fa nanadio teny Maldiva hoe tsy zakanay zany satria zay reraka noho ny fandalovan'ny covid-19 fa emory amin'ny 2025 tsy nanaiky ny mpikarakara ny jeu des îles. Andray nareo sa tsy andray fa ny 2023 ny 2023 fa tsy excuse ny covid-19, tsy excuse, sans voan'io daholy. Dikan'izany zany ny efa mitodika aty amin'ny mpitondra malagasy ihany koa zany ny teniny anyvelany ihany. Tsy tokony hoentsony amin'ny mpitondra malagasy ny fanadiovan-tena sy ny amin'ny hoe rehefa misy zavatra tsy mety dia ny covid-19 ny alana ilana, ny ady any Ukraine ny alana ilana. Io ady Ukraine io koa mbola voaresaka tamin'ilay dialogue politique ny Union européenne io maly sy Madagasikara. Hoe inona moa position Madagasikara neutre ty? Ataon'ny olona foana ankoatran'ilay resa-pifidianana mbola voaresaka tao zany. Anontany io le ambassadeur-ny Union européenne eto amintsika Isabelle Delattre teo, teratany frantsay, tsy matandry lolo mihitsy ny position Madagasikara. Fa ho avy amin'ny basket fond, ho avy amin'ny basket fond. Basket fond zany ane ny mpiara-miasa mahazatra zany e. Tsy sa inona no andrasany eo koa akoatra amin'ny basket fond. Raha misehatra raisam-pirenena ianao zany manaiky an'izay nefa amin'ny position anao ary amin'ny Ukraine ary hafahafa be. Hafahafa be. Ary le raharaha taolana be io amin'ny resaka raisam-pirenena. Ianao firenena malagasy ety mila mazava tsara ny position. Mila mazava tsara, ianao mila nyretsy. Iza moa le hoe retsy, ny vondrony Europeana, ny Amerikana, ny Frantsay moa anatin'ny vondrony Europeana, ny Alemana, ny Japonais, ny Suisse, mila nyreo ianao. Tsy afaka miteniteny zavatra hafahafa momba an'ireo ianao aloha fa satria ireo foana tamin'izay. Ireo nefa mifanenjana amin'ny Russie ato. Russie dia manana fifandraisana amin'ny Madagasikara ihany koa raha diplomatika, tsy problème zany. Fa i Russie firenena manana problème. Zay. Tsy ohatran'ny Sinoa. Ny Sinoa moa io efa mitrifatrifana ihany koa ny Sinoa. Fa ny Sinoa nga manana problème ohatran'ny Russie. Ary ny Sinoa fetsy, izy tsy dia miditra lalina amin'io izy. Aty amin'ny resaka diplomatie izy no miketrika. Any amin'ny BRICS sy ny namany ihany. Fa ny Russie zany zao misy problème ao anatiny tsy voafehin'i Poutine. I Poutine nefa te hamerina n'ilay hoe firaisana sovietika tamin'ny fotoan'andro zany. Ary tsy matin'ny Poutine lolo mihitsy ny politika amerikana. Zany moa resaka samingeza zany fa itsika mafirenena madinika atsika eo tsika eo. Fa misy ny fotoana eo misehatra raisam-pirenena mila mandray fanapahan-kevitra mazava tsika hoe inona no mahasoa ny malagasy, inona no mahasoa ny firenena malagasy ireo malagasy zay ao anatin'ny fahasarana. Zany ny tokony mibaiko izay mpitondra eo. Fa zany ve no mibaiko ny mpitondra? Sa hoe inona fotsiny mahatsaratsara endrika ny firenena malagasy eo misehatra iraisam-pirenena. Nefa ny zavatra atao eto amin'ity firenena ity efa mibaribary toy ny tafika andrevan-tanàna ny tsy fahaizana mitantana eto. Io nefa fantatry ny vahiny daholo e. Ahoana zao reny le atleta amin'ny jeu des îles zay ko reny na Val Réunion sa Vaizy reny. Manao selfie dia zordira no ataon'ny fond ambadika ao. Eo ry zareo maka sary. Dia tsy tonga saina amin'izany ve tsika? Zany ve dia tsy mahafa-baraka? Soa ihany fa miezaka ny atleta malagasy zany mba mamafa an'izany rehetrarehetra zany dia mba voalohany aloha hatreto amin'ny fahazahoana meday. Ary raha nahazo fahombiazana ny atleta malagasy dia tsoriny eto. Fa noho ny ezaka nataony ny atleta sy ny federasiona misy anazy ireo tsirairay avy. Fa tsy hoe le fisehosehoana nataony ny mpitondra faraparanteo dia 34 milliards ariary zao hoe tsy zany. Ny antoko ny fahombiazana, nahatonga ny fahombiazana ny atleta malagasy tompoko hatreto raha nisan'ny meday dia noho ny ezaky ny ankizy, ny ezaky ny ray aman-dreniny, ny ezaky ny mpanohana azy manokana any ambadika any sy ny federasiona moa zany ny rafitra direkta amin'ireny taranjy ireny.
fatsiny le poerapoera sy ny oeraoera sy ny adedahana etseroa zay le izy zay alao tsy avilivily ilay resaka fa soa ihanytsika fa manana tanora tena manana finiavana ary tena hoe manana rispo soa ihany fa eo ihany koa ndray aman-dreny zany satria tena voasoratra ao anatin'ny tantarany ireny meday azony ankizy ireny ireny fandresenana azondry marge reny ene tany amin'ny intizy teo tany amin'ny vevosy malaza be zany vevosy zany ka zany eo frantsa ihany samy manao an'io daholy firenena be dehibe eto ambonin'ny tany natao marge nalaliny anarany zao izy tena tsy maritsy teneniny foana le hoe malagasy tena malagasy zany ianisako nataony nahita koa tao amin'ny star académie tao fifaninana-kiragoavana be zany tsy mahalalany zany any frantsa de avy eo izy roa nanao niaraka nira tena hoe le malagasy le Madagasikara miezaka ny ankizy eo amin'ny lafin'ny kolotsaina eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena miezaka ny ankizy miezaka ny tanora fa ny ato amin'le resaka mpitondra tsy hita hoe ahoana fa zavatra mampalahelo foana no mivoaka ny ivelany ihany raha vao resaka hoe Madagasikara resaka fitantanana kolikoly any Madagasikara ny tena enjana be amin'izany manao ny ezaka arak'izay tokony atao mba manana ny zay everiny fa tena hoe ahafahana miady amin'ny kolikoly ny eo nivo amin'ny Bianco fantatra zany tena misy manana finiavana hiady amin'ny kolikoly fa rehefa tratra an'le telefona vatsy tsindritsindry avatsy de tsy de afaka makaiza loatra zay ne natonga ny asan'Andriamanjato nametra-pialana tamin'izy PDS ny commune Antananarivo tamin'ny fotoan'androny inga iasan'Andriamanjato zany manana eritreriny izy mba hoe eto amin'ny toeritoerany ty na tsy voafidy ara fa nitendrena PDS mantsy tendrena de mba nanana ny eritreriny izy zany hoe zao zany mba raha mibola kitra izy de hoe teknika de misy hoe ny taktika zao zany ny fomba entina hitantanana ty tanàna Antananarivo ty mba manana zay ny eritreritra inga iasan'Andriamanjato tamina hoe PDS na Antananarivo azy fa nkendainy ny avy aty ambony aty ny dininy taty ny robinet kino ary no atao eo de tsy afaka nanao inona na inona tonga izy de lasa izy nany lo elany ty fa tsy anina zany zao tena fanapakevitra olona tena olokendry amin'izay lafin'izay manana amin'ny maha izy azy ny jeneraly Ramanatsoa efa hitany hoe tsy tafavoaka dia nametra-pialana izy efa maro zay nanome exemple sohatra tamin'ny fametram-pialana zay tsy hanohy intsony fa hoe fa tsy mety intsony de eo mahatonga antsika hiteny hoe Ngaiany Rajoelina zany tokony hatsapa-tena manoloana ny zava-misy tokony mandinika tsara nametraka ny kandidatura voalohany aloha zany ny kandidat président Marc Ravalomanana aloha zay aloha mazava zay de nisy ny nanaraka atao ihany koa zany malo zao nga paraina de ohatran'izay fa Ngaiany Rajoelina zao mijery azy daholo ndrehetra hoe inona no ataony eo ato izy mbola miady mafy amin'le certificat de nationalité ny olona nga manana problème amin'izany fa izy manana problème zany atsika arika ahoana io ka ahoana ny olona malalaka tsara satria tsy voafatotra ny lalàna frantsay tsy voafatotra ny lalàna frantsay ny olona seritreritra ilatsaka eo aloha hatreto fa Iany Rajoelina voafatotra ny lalàna frantsay mandohetra any amin'ny fanjakana frantsay amin'ny maha frantsay azy io ne tsy tonotononina fotsiny de ahoana mba fandinihan raha malagasy amin'izany io tsy vitany hoe tsy fitiavana mihitsy zany nenareo tena fahatahorana ny zay foana mantsy ny eno amin'le avato fahatahorana fifidianana tsisy matahotra fifidianana zany io matonga kandidat président Marc Ravalomanana ny voalohany nandatsaka ny kandidaturany tsy matahotra fifidianana izy tompoko de matokoa ny hafa
nandatsaka malo zao ingaparaina tsy matahotra fifidianana ihany koa zany ingaparaina aogista ny sasany moa mbola miaotraohatra sao de isa fifidianana zatsy izy ka sao de zao ka sao de zao zanaky ny amiraly dideratsera zao tsy mitovy hevitra izy roa zany resaka demokrasia daholo zany tsy maninona zany zany ny resaka demokrasia ny raharam-pirenena tsy ananakavana samy manany ny heviny misy mpivady ho am'izao fotoana zao tsy miray fandrina tsao fa tezitra ny anankiray nahazo maminy tao amin'ny fitondrany Andry Rajoelina ny anankiray nahatsapa ny tena hoe zavatra tsara no entin'ny président Marc Ravalomanana resy lahatra amin'ny politika ny président Marc Ravalomanana le Ramatoa le rangahy nahazo toerana tamin'ny fitondrana de aty foana no eo amin'le tokantrano tsy mety zany amin'ny resaka tokantrano aloha ny zavatra hafa matsary sahirana le tokantrano ny politika fa zao rehefa samy manana hevina ohatray tsy tokony hitarika fampitehana tokantrano misy ny saraka mihitsy noho ny resaka politika tsy mety kosa aloha zany tsy mety zay nampiraisin'Andriamanitra oka tsy ampisara amin'ny politika zay le izy fa ty resaka politika ty mantsy manaina satria samy manany heviny fa zao hoe aiza ny hevitra marina mahasoa ny firenena ary aiza ny hevitra tsy mahasoa ny firenena amaranako ny anjarako aloha zany satria fa tonga eto namana fanira zavy manantany de ty zavatra teneniko ty de président Marc Ravalomanana ny tenena ihany ty nampianatra an'ity zany hoe ny olona ozy izy ny olona anankiray ozy rehefa tsy solution de problema marina mihitsy an'izay rehefa tsy solution anao zany de problema eo amin'ny sehatra misy anao tsy eo amin'ny resaka politika ihany fa na any amin'ny fianakaviana io na any amina fikambanana io mbaro amintsika ny any anaty fikambanana misy olona anankiray tompoko na roa na telo rehefa tsy solution izy zany hoe mitondra fivoarana izy mitondra fampandrosoana izy fikambanana ny resahana aloha zany mitondra fampandrosoana izy mitondra aina izy ao anatin'ilay fikambanana solution izy zany raha mitondra an'izany de solution izy zay fa rehefa tsy mitondra fampandrosoana izy rehefa miady aman'olona foana izy rehefa tsy mahay mihaino ny hafa izy rehefa manao beloha izy de problema izy zay rehefa tsy solution ny olona anankiray de problema président Marc Ravalomanana nampianatra anay an'izany izy nampianatra anay an'izay de efa nandiky tena marina mihitsy zany any amin'ny orinasa any amin'ny toeram-piasana rehefa tsy solution ny olona anankiray de problema ho an'ny rehetrarehetra rehefa tsy solution rehefa tsy vahaolana ny olona anankiray de problema lasa olana ho an'ny rehetrarehetra zay le izy zay za tsy resaka koatran'izay fa na ny amin'ny fianakaviana io na ny amina fikambanana io na iza io na ny amin'ny orinasa io na ny amin'ny toeram-piasana io fa misy anie zany ohatra hoe fikambanana na toeram-piasana ndao zay nraisika ohatra olona anankiray fa rehefa mandeha amin'ny fivoriana fa izy ny problema manakorotana fotsiny nataony raharaha efa tia ny ordre du jour amin'ny fivoriana fa io olona atsofony atsoka ataony zao ka oka io tsy manaraka ny lavina de raha pirenena zany fatatsika ny tiano tenenina indrindrandrindra manoloana zao fifidianana zao rehefa tsy solution zany de lasa miteraka problema ho an'ny rehetrarehetra inona moa zao ny tena resaka mandeha am'izao tsika miteny zao inona de ty resaka na nationalité hoe Andry Rajoelina frantsay ity lasa any resaka nefa misy lalàna eo zany de aza hodikodina le lalàna de iny moa zany ny filohan'ny fitsarana avomba lalam-pandrena teny resaka certificat de nationalité ve any amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany zany ka raha ohatra hoe tena tsy vitany ny sinia de mbola afaka mapakatra zany le candidat de zany raisika hoe le ho candidat de zany ho raisika hoe inga Andry Rajoelina afaka mapakatra izy de ny ministre ny fitsarana no tompoteny farany zay ny tenen'ny filohan'ny ACC de zay zany ko ny ACC koa am'izay izy ko de ataotsika hoe tsy te hiditra lalina amin'izy fa hoe raha resaka lalàna aloha zany zay nazavainy ny président ny ACC zay de zay zany
ka izy ary nanao sinian'io certificat de nationalité any Andratjoelina nefa efa fantatra daholo ny zavatra nisy lay 20 centimetre taratasy mahafrantsay nga Andratjoelina moa miteny an'iny de ahoana zany de ahoana zany tsika ty de ahoana zany ny fandehan'io fifidianana io zay rehefa mandeha ny an-dalana eny mahadilo mihitsy aloha ny sofina ny taniny de ahoana zany de ahoana ihany izy ty zany de ahoana zany de arao ny vaovao de raiso ny andraikitra ozy nefa efika emy am'izay tandrifa ianao zay ihany no avaliko zay na misy my telefona anao raiso ny andraikitra am'izay tandrifa ianao a dia ampiasao tsara zonao amin'ny maha-olom-pirenena zay ihany aza manaiky ny zavatra tsy mety ary mijoroa amin'ny marina ka tsy zay ary natao tena marina zany inona ary no teneniny eo tena marina mihitsy a zay zavatra zay ny amboteazy moa zany zao eto Antananarivo raha farany tena marana antsika azy takininona zay zao malitratra tam'le nisy an'le course bisikileta tonga de nitsoko atao koron-drano tao satria le lalan'Masin zany nidina zay tsy nalala vaty am' Jesosy mamonjy zany de hoany de ode ndeha ho ane Sabinamina de saika hoe andeha amin'ny Masay izy ty midy maniodina tary ananina tary fa ay nisy course bisikileta moa zany satria izy de Gilles zany le fiainana zany ka de anjarany tsiray zany mandinika tsara antira ary arao ny vaovao fa ny arena tompoko azo avy amin'ny tsy marina azo avy amin'ny tsy fahamarinana dia indray mipimaso de tsita pirofo i Ali Bongo zao mihidy ao mihidy aiza zany ty arembe ty à gauche et droite efa ho alain'ny efa ataon'ny olona andromaso zao reny arena be reny arena ane zany re olona arena ane zany eo moa mbola hojerena kely eo la izy hitondrantsika sationa fa fotoana moa mandefa de hojerentsika zay a fa dia mampieritreritra tao zany rehetrarehetra miaraba namana fanira zafy manantany ndawary zatsisy sady miaraba no misaotra andrena de ny namana mpiaramiasa ao ambadika ao ionja sy faly ny any amin'ny sehatra rehetra any a de arabaitsika any amin'ny radio mada ny papita ny vaovaontsika any amin'ny faritra tsy fadiniotsika mihitsy izy ireo satria namana mpiara miasa amitsika satria de mandefa amin'ny fotoana zay fananomanana izy ireo a ny fandarana ho amin'ny famerenana de misy ainko moa zany mandray vatana rena reo namana zay manaraka atsika any amin'ny faritra rehetra olotsotra mpikatroka ary fikambanana maro samihafa dia arabaina nareo a indrindra ihany koa reo a any amin'ny faritra zany a zay miandry ny kokoa avy aty amitsika de tsy afaka manao kokoa loha tsika fa be da be ny vaovao eny ary de ny any ampitan-dranomasina ihany koa omaly moa zany rina ara-politika misy bomba be anakiroa ny bomba be voalohany aloha zany a de le fanambarana nataony izy valo menada mianaka ataotsika hoe valo menada mianaka satria misy ny taona manko no manasokajy an'izay de taona manasokajy an'izay zany a dia ajaitsika izay fa misy ainko zany mbola tanora tao anatin'izay zany a fa ovakitsika rehefa aveo fa mbola tsy zao na makitsika azy fa rehefa aveo tsika namaky azy a Andriamatoa Marc Ravalomanana Andriamatoa Rajonary Mampianina Hery Andriamatoa Robela Andry Andriamatoa Paraine Augusta Andriamatoa Ajoandrena Narvelo Andriamatoa Tahina Razafonjoelona Andriamatoa Siteny Randrena Soloniaiko ary ny vavitokana Ramatoa Masy Golamali zany reo zany a no nanantanteraka fanambarana niaraka omaly iny aloha zany bomba be anankiray satria lay firaisakina satria amin'izy ireo zany a Andriamatoa Marc Ravalomanana efa nanambara ny fomba ofisialy fa ho candidat ery Rajonary Mampianina efa nanambara fa ho candidat Andriamatoa Andry Robela ihany koa efa nanambara fa ho candidat Paraine Augusta de efa nanambara rehefa nametraka ny antota taratasy mihitsy fa ho candidat Andriamatoa Ajoandrena Narvelo de efa nanambara fa ho candidat Tahina Razafonjoelona ihany koa efa nanambara fa ho candidat Andriamatoa Siteny Randrena Soloniaiko izy moa mbola nitoliary raha ohatra ka tsisy ny fivana am'ty androany ty no etsika no izay mety ho fanambarany Ramatoa Masy Golamali koa efa mamofopofona ny fahavononana ao anatin'le avotantsika miaraka Madagasikara même raha sy diso zany a
zany hoe ao ny efa nanambara ny fomba ofisialy de efa nametraka ny antota taratasiny, ao ny efa nanambara ny fomba ofisialy fa tsy mbola nametraka ny antota taratasiny, ary reo ny efa nanambara fahavononana samyhafa mako zany resantsika izany a, ny fahavononana handray andraikitra ary ho anisany pirotsakovidiana fa mbola tsy nilaza ny fomba ofisialy ho kandida de mandrotsaka ny antota taratasiny zany fa izy valomenadalo zany a no niaraka nanantanteraka an'ity fanambarana ity zany de vakitsika rehefa aveo. Fa ny faharoany ko de ny fiaonany mpisehatra politika manjato ny tena feno hiboka mihitsy ny trano teny any ISTS mandrimena andorany fotsiteny omaly tao anatin'ilay fiaonam-be nasionaly no totosainy ny FFKM de tao daholy a ny vondrom-pikambanana ny vondronantoko ny antoko reo vonana maro samihafa reo fikambanana manara-masona raha-pirenena hatramina olotsotra zany de nahazo anjara fitenenana satria ny fiangonana kristiana eto Madagasikara manao ty fiaonam-be nasionaly zay nanomboka tamin'ny talata ity moa zany a dia nametraka fomba fiasa vaovao. Le fomba fiasa vaovao zany rina dia mitondra ny sosikevitra zany reo vondrona zay nangataka ho an'ny fandaminan'ny FFKM mba handray anjara fitenenana sy aneo hevitra zany de 3 minitra no menan'izy ireo de sady maneho hevitra zany no fitinina amin'ny analany antota taratasy zany samy mamitana azy eo na pejy ray na pejy roa na pejy 3 no heverin'izy ireo fa zay mahasoa ny firenena. Ny bokin'ny Jeremia no nentin'ny FFKM koa moa zany tao anatin'iny resaka omaly iny de zava-dehibe de zava-dehibe mihitsy zay satria raha ao amin'ny faly eo lay banderole ny FFKM tamin'ny omaly de nafaka omaly de vakitsika kely fotsiny lay voatondro voalaza ao anatin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany io le androdana andrava amboly anorina indray zany iny no netiny teo nivo ny fiangonana kristiana eto Madagasikara. Misy dika sy ako ny lehibe zany eo amin'ny zava-misy ity mihitsy le izy jereo fa omeko fahefana ianao anio am'ireo firenena sy fanjakana mba hanongotra sy anjera anapotika sy andrava ary anorina sy amboly indray. Nisy ny fandiso kely le ny fomba nytenena koa zany fa le esprit tao ihany fa zay nangataka amin'ny faly tena alefaso le izy io zany anisan'ny zavatra lehibe zay afatra nentin'ny FFKM amin'ity fiaonam-be nasionaly ity. Jeremia zay toko voalohany 17 ao amin'ny dikateny iombonana eto Madagasikara na DM zany de hoe fiangonana manorina sy mamboly eto amin'ny firenena. Misy hevitra filozofika be io rina satria ny mpitatana fiangonana ihany koa amin'ny ankapobeny de nandalina momba ny filozofia de misy hevitra filozofika be io fiangonana manorina sy mamboly eto amin'ny firenena ity dia ny sotomina tamin'ny bokin'ny Jeremia zany izy toko voalohany 20. De hevitra nafana be fa ho avy eo moa ny soloam-baoaka mamy Rabendrina hiara-dalana rehefa avy eo amintsika de anisany hitafatafa sy hidinika momba azy ity zay am'rahalahy zany rehefa avy eo fa raha ohatra ka fandaminana de mbola eny an-dalana zany soloam-baoaka mamy Rabendrina satria mbola voatazona amin'ny adidy amanandraikitra maro samihafa mo tsy afenina amintsika koa rina fa tena manaikitra be le embouteillage am'izao fotoana zao. Zay ny amin'iny zany fa etona zany de misy hitondrako fanamariana miaro fantsiana zany ny fanazava-kevitra satria tsika omaly namaky an'lay taratasy zay niparitaka teny amin'ny tambazotra sosialy rehefa nitondrany teo nivon'ny ADDM zay tarihan'ny ramatoa fanirosoerinaivo zany fanazavana momba le assignation ny assignation zany de mendrika fiatsona manko izy io de nitondrantsika fanazavana ary nivakitsika teto fa teo amin'ny famakina azy moa tsika zany no
niezaka napita ny tianambara atao anatin'izay fa ny vady tany zay nahazo andraikitra manokana am'zany zay enenivo ny mpitory moa zany satria ry zareo no iverina fa manana an'izay intérêt izay ao anatiny ty raharaha ity zany satria isika teto amin'ny fandarina zany de fa nresaka matetitetika hoe hoambenatsika hoe atraiza ny fizotran'izay fitoriana napetraky ny fikambanina DDM zay satria nisy fizarana roa le izy de ny fizarana voalohany dia nitetsy amy tribonaly anosy zany de mifizarana ray moa zany ny anton-javatra faharoa de nyteny ny ACC efa namaly ny ACC mifangaro kely ihany resaka nationalité mivaliany fa raha ny requête napetraky ny DDM teny na marimarina kokoa raha matoa fa nierisoerinefy zay candidat tamin'ny 2024 de hoe invalidation na ny tsy tokony nanekena ny firotsahana Andriamatoa Iany Rajoelina tamin'izany taona 2024 zany invalidation no nitondrany ny fitoriana zany amin'ny maha-pifaninana politika azy tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika amin'ny 2024 dia iny ny valiny ny ACCI moa zany tamin'ny alalan'ny are ny tondra ny fanazavany ny amin'ny hoe tsy de nanontany an'iny zahay fa nizahatra ny tena nyresahana ingy de resaka invalidation fa somary mifangaro resaka hoe fizakan-jo le izy ho an'teo anivo ny ACC de ity eny amin'ny tribonaly anosy ity indray zany fitoriana ihany ko mbola n'Andriamatoa Iany Rajoelina zany no voambara ao anatin'izay fa izy io indray de ny am'lay adevitra zay fatatsika mikasika indrindra ny tontolo nationalité satria misy lafin-javatra maro ao anatin'zany adevitra zany de ao aloha zany ny anton-javatra zay nresahantsika teo de ny amin'ny hoe manana andraikitra lehibe eto amin'ny firenena zany Andriamatoa Iany Rajoelina zany karaha manana andraikitra lehibe eto amin'ny firenena zany Andriamatoa Iany Rajoelina zany de verina fa misy fisandohana andraikitra misy fifangaroana andraikitra amina resaka fiainan'ny firenena anatiny sy ivelany zany satria dia mitazona andraiky mpanjakana ambony Andriamatoa Iany Rajoelina kanefa dia manana fizakan-jo pirenena frantsay zany de nentina teny anivo ny fitsarany zany raha izany ka ny assignation iny na fiantsony iny zany ny vady tany no nanao iny hitondrantsika zay fanamarinana miaro fantsina zay zany ao anatin'le tiadevitra ity satria nahazo izay na Andriamatoa Andrindrina Rajoelina zay voakasika manokana na ihany ko ny teny anosy teo amin'ny voalaza ny fampanoavana mba hahafantatra ny raharaha ihany ko zany ny teny anivo ny fitsarana ihany ko zany miandraikitra n'zany ny ministera de niezaka nampahafantatra notifie zany ny mpitory araky ny nambara tamin'ny vidéo zay nientiny Ramatoa fa nierisoerinaivo miezaka mitondra an'zany tsika zany mba ahafantarany vahoaka aloha amin'ny akabeany zava-misy fa ahafahantsika ihany ko mampahafantatra ihany ko zay lafin-javatra zay ho antsika manokana rehefa mitondra ny vaovao samy hafa tsika tsy manana bonne foi tsy manana mauvaise foi mihitsy hitondra ny lafim-bavao zay mety hoe hanana olana etserona hitondra ny lafim-bavao zay mety hiteraka tsy fifakaza ho-kevitra fa isika eto amin'ty fandarana ity de mametraka ho zava-dehibe mandrakarivany amin'ny hoe mba ho fantatry ny vahoaka malagasy ny atao hoe lalàna izany ka raha miresaka signification assignation sy ny sisa dia asa ny vady tany zany fa isika moa zany tsy novakitsika le tery ambony de lasa le tety ambany no voavakytsika fanaraka am'izay tam'le omaly iny zany fa raha jerevantsika le teo ambony de manamarina an'izay mihitsy fa ny asa ny vady tany satria ny vady tany no nomeny lalàna hanao an'izany andraikitra zany eny misy famomezany lalàna andraikitra ihany koa an'ireo zay tandrifo ny lalàna izany fa tsy hiditra amin'ny lafin'ny teknika zany moa tsika satria somary lavalava izany fa asaiko ianao rehefa aveo amy 150 ora ihany koa any Frantsa 12 ora ty amintsika mbola hitondra fanazavana mikasika itony adevitra itony zany ny pitarika ny DDM
dia ramatoa fa nyerisoa herinaivo izy zay napita izany moa zany de ao anatin'ny pejiny de ampitaitsika ihany satria ny zava-dehibe de hoe ny maheno aloha zany tsara foana ny miaino ny fanazava-kevitra tahaka izany satria tena misy pitsopitso ny marobe araky ny lalàna mba tsara ihany ho fantatry ny rehetra rehefa lafin-javatra tahaka izao de izay no antony mahatonga antsika zany manampy fanamariana sy raha raisina mihitsy raha tsy manina l izy fa nitsina tam'le zavatra nambarantsika omaly itsika moa rehefa misy resaka resahantsika ka raha misy ny tonga de anaovantsika fanitsina araky le zavatra amboarantsika eo ny eo de resahantsika fa ndraindray mety hoe rehefa mieno an'le famerenina fandarantsika de retsika ihany izy hoe ay ohatran'izao kay ny tokony novakina tamin'iny fa tsy ohatran'izao de zay no hitondrantsika n'izay fanitsina izay zany mba ahatonga an'lay adevitra araky ny tokony izy ka efa tafapetraka zany zay hoe asinasiona endrika fiantsona izay ny vaditany manana fahefana am'zany dia natolotra any am'ireo ambaratonga zay tokony andray zany ary nisy fampahafantarina ihany ko iny moa zany mbola misy fanazavana marobe zay mbola nambarindra matofa nyheriso herinay ny amin'ny hoe raha ohatra ka tsy mandray ny nivo ministère en justice am'le notification zay nambaran'izy ireo zany inona ny mbola mety ho ahafahana mitondra n'lay fampahafatana eo anivon'izany ministera zany resaka postra sy ny lafin-javatra maro samihafa de ho hitantsika eo satria tena mahaliana ny vaoaka malagasy ty raharaha momba ny fizakanjo ho an'ny an'andriamatoa iandry rajoela ty zay mizaka ny zobenena frantsay zany ka mba hahafahantsika ho iaho mahazo tsara le fahazomba vao miaraka satria efa elitsika no naniry hoe tena tokony efa andeha ty raharaha ty satria miazakazaka ny zava-misy am'izao fotoana zao anatin' lay fametrahany any antota taratasy firotsahako fidina dia tokony zany hiva ny raharaha momba zay amin'ny fitoriana zay napetraky ny fikambanana DDM de fantatsika moa zany fa andeha le raharaha raha ny voatondro amin'ny herinandro ambony io zany akoatran'izay ny amin'ny hoe ahoana ny fihetsika eo anivo ny fitsarana ny amin'ny hanomezana satria anton-javatra roa samihafa zany eo ny fitoriana fa eo le hoe hanomezana hoe isy ve reo mpitsara satria ny fahefan'ny mpitsara eo anevon'ny fitsarana no mame ny certificat de nationalité olo-pirenena iray dia hazo izany ve andriamato iandrajoela satria izay no entina hanamarina amin'ny antota taratasy firotsahako fidina satria misy teboka 520 zany no faritany ny fitsarana avy momba lalam-panorenana mba ho arotsaka ho an'izay mieritreritra fa handrainjara ny fifaninanina filoham-pirenena amin'ny 7 novambra sy ny faharoapolo ny volana desambra 3 sy 4 ka iray am'ireo atota taratasy ilaina zany lay hoe fizakana zoam-pirenena mahamalagasy ao amin'ny laharana fahatelo no misy am'izay amin'ny fampahafantarina reo antota taratasy 520 nambarany ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana de eto zany mipetraka fanontaniana ny amin'ny hoe iza eo anivo ny fitsarana na hoe ahoana no fandraisana fanapaha-kevitra ho an'ny tontolo ny mpitsara amin'ny akapobe mihitsy zay manana fahefana no tendreny lalàna am'zany sy ny fitsarana andraikitra manoloana izany de afa ho isika lay resaka fitoriana teo satria dia indray dia fikambanana zay mijoro amin'ny maha-olo-pirenena maka-andraikitra no nanao izany etitsika zay fanazavany izay satria miazakazaka ty raharaha ty dia mendrika ihany ko ny tondrana fanazavana ny fanamariana sy ireo zay fahafantarantsika ihany ko zany ny amin'ny hoe ty tokony hitondraina anjany fanitsina na fanamariana samihafa ary ina moa naty hoe précision zany fanamafisana am'izay fivoarany raharaha zay miazakazaka am'izao fotoana zay zay amin'ny akapobeany zany ny momba an'iny fa raha ty resaka nationalité ty ihany satria moa zany betsaka ny adevitra mikasikasika izay dia ho fakafakaina ho resadresahany zany arak'izay nyresahako taminao teo fa
ny solomamboaka mamira bendrina dia efa nambarako taminao fa efa hiara-dalana amintsika izy hitreto izy afaka minitra vitsy ho resadresanay mirahala any zava-misy amin'ny fiaonambe nasionaly nefa misy miendrika fakakevitra ihany izy nataony ny fiombonana ny fiangonana kristianina eto Madagasikara nanomboka tamin'ny talata teo ny toyomaly alarobia tena adevitra be mihitsy ny tao ary tena nahazo fanakanana tao zany ny fomba fiasa ny seni sy ny ACC zany tena adevitra lehibe tao ary rehefa mijery ny zava-misy am'izao fotoan'izao tsika de otsika hoe tena raharaha izy tia satria betsaka ny amin'eo ny fanahina na reo kandida zay efa nametraka ny antota-taratasy na reo kandida nylaza fa hirotsaka na reo manambara fahavononana dia samy mitondra ny ahany avokoa tamin'ity fiaonana ity zany eny na ireo zay tsy manana kandida atolotra na mbola tsy nilaza fa hanohana kandida fa mpisehatra politika partie prenante acteur politika de nilaza zany ny amin'ny hoe izao ny fomba fijerinay amin'io de irahana miaraka amin'ny député Mambrabendriny zay rehefa aveo sy le hoe atraiza ny fanamafisana firaisan-kina am'izao fotoan'izao ho andreo mpanao politika eto Madagasikara fa mialohan' zany rehetrarehetra zany moa satria isika nyresaka ny zava-misy tany Gabon dia ny vaovao samihafa moa any Gabon eo ihany le hoe mihidy fa misy tsy mihidy ihany fa tafavoaka ihany vaovao samihafa zay efa tafaporitsaka aloha zany any Gabon de efa tafaporitsaka misy ny nandray fiaramanidina nandresaka teo ny tany Maroc misy ny nandeha lakana misy ihany koa ny nandeha ny ampita tamina assistance satria manavotraina zany reo ministra ao anatin'ny gouvernemanta gabonais am'izao fotoana izao de rehefa manavotraina zany izy dia anisany mametraka ny hoe mahazava-dehibe an'le hoe tena tena tsy tafaradalana am'izay mety hoe fanenjehana ataon'ireo ekipany Brice Général Brice izay tsy mbola tadidiko tsara aloha le miaraka am'le anaran'ny Général Brice fa zay ndray aloha zany ny eo amin'ny foro any Gabon taorina ny fanambarana omaly vao maraina mangeran-dratsiny fa ovakina aloha ty zany satria efa nresaka ito nge zay sirina ny amin'ny hoe aleo mba resahantsika satria zay le olana ny fomba fanaovana politika tsy mahavitra rangany arena sy mifananana sy re olona zay verinao ny antena satria ity Général Brice nanao fanambarana nitarika fanambarana niaraka tamin'reto officier reto itiany de anisany lehibe tao amin'ny garde républicaine zay niaraka tamin'ny Ali Bongo tamin'ny 2024 izy tsy de tena nahazo sehatra be i Général Brice fa niverina tao an-dapy izy 2024 ary tena hirakiraka olo mahatoky ny Ali Bongo filoha gabonais zany de ovakina vetivety angamba faly aloha zany le zava-misy momba ny fananana zany zay ananany Ali Bongo na ty loha zany zanaky Ali Bongo voasambotra izy de maro be mihitsy ny fanameloana azony ny resaka kolikoly ny resaka bien malaky zany na ny fananana azo tamin'ny tsirariny zany tsy ara-dalàna ny resaka mikasika indrindra ny ataontsika hoe fanapara-pahefana maro samihafa nataony reto fianakaviana Bongo ireto tamin'ny fitatana satria ny rainy Ali Bongo ny efa nitondry any Gabon teo aloha Omar Bongo dia nidimbiasany Ali Bongo nanomboka tamin'ny taona 2024 de efa voasambotra zany ny am'izao fotoan'izao de Ali Bongo moa zany no ambenana amina toerana manokana zay nametrahany reo miaramila tany an-toerana zany fa ovaketsika le izy arrestation izy de plusieurs proches collaborateurs de l'ancien chef d'État zany hoe fisamborana am'ireo mpiara-miasa akaika amin'ny ancien chef d'État zany hoe ny filoha pirenena teo aloha Ali Bongo Ondimba
de androany moa zany ao anatin'zany raha hitantsika moa zany ny CTRI moa zany na ny ilay komite ny tetezamita sy famerenina ny androm-panjakana no manao zay de ny force de défense et de sécurité ihany koa zay nandefa ny communiqué zany milaza izay fisamborana izay dia i Noureddine Bongo Valentin dia Ghislain Ngolo Jesse Ela ekoa Mohamed Ali Saloa i Steve Zengo Syriac maromaro izy ireo zany reo olo reo akoatriny hoe zany any de olona akaiky tale de misy anko reo tompon'andraikitra na orinasa sy actionnaire fa misy zay mpikambana eo anivon'ny gouvernement de reo zany mbola misy fanamafisany ety ambany faux usage de faux dia ny zanaky Ali Bongo koa voaray eo anatin'zany zay hoentina eo anatrehan'ny fitsarana amin'ny alalan'ny haute trahison na ny famadiana ny tanindrazana zany de anisan'ny fanambarana zay navoaka ny teo anivon'ny CTRI na ireo miaramila mitantana fahefana any Gabon. Akoatr'izay lianakirainga mba faly alohan'ny andraisantsika ny député membre Benirina de jerevantsika hoe tataka ny ahoana moa fananana ara-bola satria tsy mahavitra ho ale vola na manana vola tahaka n'iny ianao sy manana trano sy arena tahaka n'iny ianao tsy mahavitra le izy de hitantsika io zao ny dossier zany ny fortune zay miafina zany fananana miafina aninga Ali Bongo nanomboka tamin'ny fito sy roa arivo izy ny polisy sy ny fitsarana any Frantsa dia manao fanadiadiana ho an'ny fianakaviana Bongo zay am'ireo fananana de misy zany ny immeuble reo atrano zay mijoalajoala hôtely manokana voiture de luxe zany hoe reo fiarako de lafo vidy montre de marque zany reo vêtements de marque ny œuvre d'art samihafa dia ny reo tombambidin'ireo kilalao sy ireo lafin-javatra mihafa zay azonyity dynastie Bongo ity tamin'ny alalan'ny corruption sy ny détournement de fonds sy ireo lafin-javatra maro samihafa de efa nandeha zay ary misy révélation maro be le vahoaka mijaly mahantra ary le Gabon manana vato manana pétrole manana zavatra maro be mihitsiny fa le fianakavian'le Bongo zany matanjaka be mihitsy manankarena tsy hitanono eto ambonin'ny tany zany dia efa niketrika an'izay ny fitsarana frantsay ka tsy maro le arena satria misy any Frantsa misy any amina firenena samihafa zany fa raha ohatra le izy ka ho resako amintsika satria maro be le izy ato de aleo ho resako satria ny classement tamin'ny 724 nge natao magazine Forbes Afrika de mba fatatsika ve fa faharoa amin'ny filoham-pirenena manan-karena indrindra atia Afrika ao aorianan'ny mpanjaka iray ny fianakaviana Bongo ary anisany Ali Bongo satria manodidina 5,8 milliards de dollars ny fananany de hitatsika ny zavatra mitranga zany tena tsy hita pesipesena tsy hitanono ny fananany ry Bongo menakavy ao anatin'izany mbola nangarina an'izany zany ny Ali taty satria efa nisy nangoniny dadany fa mbola misy nangoniny Ali Bongo de io dimbiasa makaty an'le zanany de voasambotra moa zany le zanany ny manan-karena indrindra eto ambony tany de mpanjaka ny Maroc zany fa faharoa moa zany ny fianakaviana Bongo Ali Bongo ao anatin'izay fa le fireneny Gabon tena mahantra kelikely de mitovy filaharana amintsika fa raha ny arena tsy tapesipesena de tsy mahavitra le arena satria ao amin'ny toerana zay nitazomana azy manokana no niantsovonjy i Ali Bongo niantsovonjy izy nanao video hoe zao zava-misy fa pio ianareo namako sy ny sisa any amin'ny firenena rehetra samihafa any niezaka nampandrosany Gabon nge za fa sy ny sisa dia mamoaka zany ny gazety rehetra ny ivelany any de ty vakitsika ty ohatra sa fortune ny fananany personnel est estimé aux izy à 600 milliards de francs indique le magazine spécialisé en économie et finance. Le président gabonais arrive juste derrière le roi du Maroc dont la richesse aux izy est évaluée à 5,8 milliards de dollars rehefa
atao amikajy dolara zany le izy volabe zany volabe zany fa tsy nahavitra azy ihany ko zany le olona rehetrarehetra nomeny fahefana sy nasainy nangarina sy mipiraitsy kombakombamy satria manana action koa Réally Bongo any amina firenena maro samihafa akoatrin'le hoe ry société multinationale rehetra nampidiriny de tsy maintsy nahazony am'izay vola rehetra izay sy nahazony action napetrabola tsy naharo azy ihany ko zany le miaramila napetrany satria ny lehibe teo anivon'ny garde républicaine mihitsy no naka an'izay andraikitra zay rehefa nisy ny olana crise post électorale teo amin'ny alternance 2023 sy ny mpanohana ary inga Ali Bongo satria nidin'ireo ny internet rehetrarehetra ny tapahana napetraka ny couvre-feu nidina ny territoire tany Gabon noroahana reo mpanao gazety teo amin'ny sehatrizam-pirenena ary fifidianana tsy misy mpanara-maso teo amin'ny sehatrizam-pirenena ty fifidianana ty fa tonga de hoe hibrigue ny troisième mandat izy dia mandidididina ny taty amin'ny 64% taty ny vato azy nefa mpanohatra miteny hoe tsy marina io fa izay de nahita an'izay ka efa laza foana moatsika hatramin'izay hoe moramora rehefa mitatana firenena fa aza de mirobaroby misy an'le film nafinaritra be tsarony rehetra nanana ny laza malkila le aza mirobaroba raly zay le izy aza de mirobaroba fa mandalo ary misy fetrany firesakay matetiketiny hoe misy fetra misy limitiny ny atao hoe fahefana de mandalo am'izay limity izay avokoa eny ary solombavam-boaka mamy rabenirina moa efa eto akaiky eto am'izao fotoana izao miaraba andre mato solombavam-boaka marina fa maro be ny adidy amanandraikitra satria enjikenzika ny fivorena tsy fandaminan-javatra samihafa ny antso any amin'ny faritra ny vahoaka ihany keo anatin'ny farim-pifidianana nalany ihany keo tsy maintsy fenoana satria misy ny audience ataon'ny solombavam-bahoaka nyreny vahoaka amin'ny farim-pifidianana nalany reny kanefa dia mbola tojo indray tsika am'ty androany ny alakamisy fa raiky amin'ny telopolo volana aogositra ty dia sady miaraba aloha zany tonga soa député no hiara-dalana eto indray tsika izara sy hitondra fandalena maro samihafa ary vaovao miarabantsika rehetra tompoko miaraba ny atao amin'ny studio ny MBS ny radio mata de miarabantsika rehetra any misy atsika tsirairay avy any manaraka zao fandarana miara-manonja izao fandarana zay napetrakytsika hifampizarana vaovao iarahana mandinika ny raharam-pirenena iarahana mandinika hoy mety tsy mivantana ilay fiarahana fa efa napetratsika ny fomba fiasa ny amin'ny fahafahana mifandray amin'ny andavanandro de rehefa tafahoan'ohatro zao afaka mamaly na manao izay resaka ny fanaovana fampizarany vaovao ary isorana tsika rehetra zany fa tena avy amintsika rehetra ihany no ahafahana manao an'izany angom-baovao rehetrarehetra zany ahafahana mamantatra ny zavatra misy any fotony rehetra any any amin'ny fokotany any amin'ny tanana tsirairay avy any amin'ny commune zay mitranga rehetrarehetra any ary mbola mafisina zay toromarika zay hoe aoka tsy hitazona vaovao mihitsy ny atrangan zavatra any fa miainga avy amin'ireny no alalantsika ny zava-misy tena marina eto amin'ity fireneny ity sy ahafahantsika mametraka ny sosokevitra avaty amintsika sy ny paikady hoentina mijery mitondra ny anjara biritritsika ny amin'ny fitantanana ny ty fireneny ity fatatsika nkiondalana zay misy eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao ka dia hoy aho hoe faly miarabantsika rehetra miaraba faniry miaraba rina miarabantsika rehetra efa nampatantena ako député membre benina fa ovakiny ty fanambarana miaraka nataony azo lazaina fa candidat sy ho candidat ho fidina ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena ity de raha mety angamba faly ataovy somary ngezangeza le izy efa nentina tamin'ny fampalalam-bavao ny fahita lavitra sy ny radio MBS izy ty fa hitondra ny fandalinana sy ny mety ho fahitana an'izany tenako sy député membre benina zany fanambarana iombonana izahay manao sini eto ambany de manao zao fanambarana izao satria mazava ny voalaza ny lalàna momba ny fizakana zoam-pirenena malagasy de tsy afaka mirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena intsony ny filoha ankehitriny
tsy vitany hoe fantikana lalàna fotsiny ihany izany filoam-pirenena mizaka zom-pirenena vahiny zany fa efa famitahana vahoaka noho ny fahadisoana ara-moraly sy amin'ny famendrehana fahamendrehana tsy afaka anatanteraka ny andraikitra takiny lalam-panorenana hiarovana ny fiandrianam-pirenena sy ny tombontsoa ambony firenena izany fananana zom-pirenena vahiny izany rehefa tonga ny fotoana ilana izany de ny aniza no arovany marina ny an'ny firenena nanjanaka sa ny an'ny malagasy mitaky fahamatorana ara-moraly tsy maintsy ajaina farafakeliny izany andraikitry ny filoam-pirenena izany noho izany manainga ireo tompon'andraikitra rehetra na olom-boafidy na olom-boatendry na sivily na miaramila izay nampindramina fahefana tsy raitsy-kombakomba amin'ny mety ho fandikan-dalàna ary anaja tsy misy fepetra ny lalàna velona sy ho sary-piaro amin'ny asany sy ny adidy masina napetraky ny vahoaka aminy miantso ihany koa ny vahoaka malagasy tsy akanavaka ijoro sy aro ny fiandriana pirenena manao sonia marika ravalomanana filoa herirajonary mampianina filoa andrimatoandry raobelona paraina augusta andrenany arveloajo razafinjoelona tahina sy tenirandrena solony haiko masy golamali andrimato solomamboaka mambrabendrina aloha iny ny anomboantsika azy satria omaly fahatelopolo ny volona aogositra iny hoy iaho hoe bomba be satria nisy any lay firaisakina ho an'ny fanoerana zay nikasa anao fanambarana ho an'ny fiandrianam-pirenena teny amin'ny yandi bypass kanefa nosakana ny fitondram-panjakana tamin'ny alala ny fitandrona ny filaminana zay efa tonga mialota ao anatin'ny efitrano ary nanidy mivavahady tsy hahafahan'ireo mpisehatra politika hamaky izany fanambarana izanya de indray zany zao ny fanambarana lehibe anankiray zany hoe mivoalohany aloha zany a de nisehatra rehetrarehetra amin'ny fomba fanaovana politika fandraisantsika iza daholo ny tamin'ny ande bypass satria tamin'ny herinandro nge zany no niseho hoe de nitoy zany le izy androany non omaly zany larbi fahatelopolo ny volana aogositra zany ary reo azo everina fa tena tompon'andraikitra lehibe satria filoam-pirenena teo aloha robe zao no miaraka nanosiny izany miampy ireo kandida zay efa nanambara pavonona ary misy aza efa nanotsaka ny antota-taratasiny ao anatin'izany firotsahako fidiana izany de bomby iny satria tena ho lasa lavitry ty raharaha ty ary tena miantso izy reo ny amin'ny hoe tena ametraka tsara mifanajana ny zany lalàny zany ho an'ireo tompon'andraikitra rehetra zay voakasika sy handalovany tony raharaha itony député mambrabendrina lina ny vahoakany amin'ny hoe de ahoana sy ahoana raha ny hevitry ny solombavamboaka mambrabendrina sy fandalinana sy fanadiadiana hoentiny miara-manonja MBS radio mada amin'ity raharaha ity raha toka iny ny fanambarana zay novakitsika teo mivoaka afaka omaly izy io ny daty ny 7 aogositra 7 ny daty ato fa omaly moa zany le izy no miparitaka raha tsika nahita izy miarana andray an'le izy tamin'ny saika tamin'ny fotoana anankiray tsika rehetra miarana hita an'le izy teknôlôjia moa efa ahafahana manatanteraka an'izany fa amin'ny lafiny anankiray efa nandrasan'ny mpanara-baovao sy ny mpanaraka ny raharam-pirenena amin'ny akapobeny hatry ny ela ny fanambarana sahala am'izao betsaka ngeny efa nyresaka efa ny olo-pirenena tsirairay efa maneho ny heviny ny mpisehatra amin'ny politika etsiro efa manao ny heviny fa zao ireto ataontsika hoe kandida maneho fahavononana ny amin'ny rosony ny fifidianany reto no miara-maneho hevitra miombona tsy hoe maneho hevitra tsirairay samy manany heviny reo fa miombona atambatra reo hevitra ireo zany dika zay misy itovina reo hevitra reo zany zao no maneho hevitra am'izao fotoana zao de reo le lazaiko teo hoe rano feo eny andalana eny amin'ny fanarasendrana isan-karazany eny de fa ela no ny andrasana izao fanehoan-kevitra manana endrika fanambarana moa izy eto fanehoan-kevitra reo olobe raha isitsika olobe reo satria olona manana faniriana hitantana ny firenena samy manana ny paikadiny reo samy manana hevitra ijoroany reo samy manany tena
antony mahatonga azy maniry ilatsaka ho filoham-pirenena reo ary zany hevitra zany mino sika efa tsy misy ratsy akory zany satria rehefa ohatran'izao de zay mahasoa ny firenena sy ny vahoaka no mahamay atsika tsirairay avy dia mivoaka io lay fanambarana ny zavatra hitatsika ao anatiny dia maneo mahakasika indrindra ilay fizakana zoam-pirenena vahiny ho an'ny filoham-pirenena amperinasa zay mivoalaza ato kanefa ny endrika hipoirany de milaza amin'ny akapobeny aloha ny hevitra reo olona reo ny amin'ny fizakana filoham-pirenena tsy resaka an'le hoe filoham-pirenena amperinasa fotsiny fa ilay ara-moraly izay no tiana lazaina ao anatin'le ara-moraly ilay hoe ny filoham-pirenena mitondra ny Madagasikara mitondra firenena anankiray de tsy tokony hizaka zoam-pirenena hafa zay aloha lay endrika anankiray voalaza ao anatin'le izy ary indrako amin'ny fomba fijeriko azy izy eto faniry ino no alefako aloha zany fa ny tapany faharoa zay lasa aloha atao anatin'le fanambarana de le endrika fandikan-dalàna amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao satria io ny zava-misy amin'izao de milaza fa tsy araky ny lalàna ny firotsahan'ny filoham-pirenena ankehitriny ho kandidata amin'izany fotoana zany ary mazava ho azy fa tsy araky ny lalàna koa raha mbola ilatsaka izy nisy ny ady hevitra nandeha teny amin'ny teny anivon'ny mpanao politika teny de hoe voizina be ny hoe zay miresaka an'io de matahotra ny filatsahany firotsahan'lay voakasika lay filoham-pirenena amperinasa zany ho kandida indray kanefa ny tena zava-misy marina raha ohatra ka zay no izy efa ela no ny voiziny ty resaka ty fa izy ty mipoitra tamin'ny ora tsy napoizina mino aho fa na le olona voakasika ary na le filohan'ny repoblika amperinasa ary tsy nanapo mihitsy ny fivoahany izy ty raha tsy hoe izy ny namoaka azy de ahitsiko ohatr'izay le izy satria efa ndresantsika teto fa iny taratasiny voaka iny azo lazaina fa any amin'ny tahirim-panjakana frantsay sy ny olona voakasika no manana niny endrika navoaka teto iny ka tamin'ny ora tsy napoizina no mivoahan'le izy ary teo vao samy nahalala mety ozy ny sasany hoe fitaovana anankiray hoentina miady hevitra eo amin'ny lafin'ny politika io fa ny zava-misy de zao mahamay atsika de zao araky ny voalaza teo tsy manaraka ny lalàna zany tsy araky ny lalàna zany no nahatongavan'ilay filoham-pirenena teo amin'le toerana ary amin'ny akapobeny efa nisy ady hevitra ny resaka hoe filoham-pirenena manana zoam-pirenena akoatry ny mahamalagasy azy tsy vo zao akory zany fa hoe tsy tokony isy zany efa nisy ady hevitra efa taloha ely zany fa zao le izy zany miampy lay ady hevitra satria tena misy le izy ary ilay fisehon'le izy de azo adika araky ny lalàna hoe ary tena zay ny zava-misy fa very ilay zoam-pirenena malagasy nanana n'lay filoham-pirenena amperinasa noho ny lalàna misy eto Madagasikara ireo zavatra anankiroa reo zany nifaniry no teboka ngeza avohitra nyity fanambarany ity midika ireo fa le voalohany aloha zany lay hoe tsy tokony hanana zoam-pirenena hafa ny filoham-pirenena midika ireo fa sary-piaro amin'ny mahamalagasy sary-piaro amin'ilay zoam-pirenena malagasy ary sary-piaro amin'ny andraikitra zany filoham-pirenena malagasy zany ireto manao fanambarana ireto sary-piaro satria eto amin'ny paragrafy 7 tsy afaka anatanteraka andraikitra takiny lalam-panorenana iarovana ny fiandrianam-pirenena sy ny tombontsoa ambonin'ny firenena izany fananana zoam-pirenena vahiny zany resahana foana io resaka fiandrianam-pirenena io raha ezahantsika faritana hoe amin'ny fomba fiteny faran'izay tsotra ny fiandrianam-pirenena de ilay mahafirenena malagasy any Madagasikara
raha mijerytsika zao hoe resahana amin'ny akapobeny zany a de zay fa fatatsika koa fa na amin'ny rafim-panjakana azy eo anivon'ny gouvernemanta ozy ohatra misy ministera maromaro fa misy ireo ministera zay tena misahana voakasika amin'ny resaka fiandrianam-pirenena manokana zany ny fiarovam-pirenena anisan'zany ny fitantanam-bola sy ny ministera vitsivitsy ambiny ireny fiandrianam-pirenena ireny no ametrahana ny endrika ilay firenena tsy misy pentina na kely aza eo amin'ny fitantanana azy ary zay no tiany ny mpanao fanambarana ho resahana eto ny amin'ny hoe tsy afaka hiaro an'izay endrika tsy misy pentin'ny firenena izay filoha-pirenena manana zo-pirenena vahiny ary rehefa tonga ny fotoana isiany adievitra de nyaniza no arovany fatatsika tsara ohatra fotsiny zay anisan'ny malaza am'izao fotoana ary zavatra tena misy de no hoe ny fiaditsika malagasy ny fizakana ny zo mahatompony an'ireo nosy manodidina Madagasikara tantara lava be iny efa fatatsika fa ny zava-misy hatramin'izay de ny zava-misy zany tamin'ity mandaty de anisan'ny fitaovana nentin'ny filoha-pirenena perinasa nanao fampelezan-kevitra nandresen-dahatra ny mpifidy ny momban'io satria mahakasika fiandrianam-pirenena io mahakasika tany ny tany mihitsy io zany ny farim-piadidina ny tany hitsahana ny faritry ny tany misy ny firenena malagasy io ary nentina lay filoha-pirenena ankehitriny nambabona ny fon'ny mpifidy tamin'izany fotoana zany ny amin'ny hoe haverina ao anatin'ny fotoana fohy tsy amperitaona akory raha ny fehmpotoana nomeny tamin'izany fotoana zany ny zavatra nitranga nefa 5 taona 4 taona teoriana voapirofo fa olona tsy afaka hiaro ilay tombontsoa sy fiandriana le firenena malagasy eo anatrehan'ilay firenena mifanolana amin'ny Madagasikara mahakasika an'ireo nosy reo nosy madinika ireo ilay filoha-pirenena tsy vitany no hoe manana tsy mizaka fa tsy zo-pirenena vahiny anankiray ilay filoha-pirenena fa tena nizon'ilay firenena mifaninana sy miady hevitra amin'ny Madagasikara ny am'izay ny amin'ny fizakana ny zo mahatompony an'ireo nosy ireo no ananan'ilay filoha-pirenena de eo zany mametraka aty arintsika vao mahita voapirofo hoe inona tokoa moa zany ny azo satria petraka foana fanontaniana aiza ny toy ilay izy 20 jona taona 20 angamby izay ny fehmpotoana nomena tamin'izay fotoana zay zao tsika efa volana aogositra taona 20 matimomoka tany lay resaka fa rehefa mipoitra ty resaka fananan'ilay filoha-pirenena zo-pirenena frantsay ity de manapirofo-tsika fa rehefa miresaka ilay filoha-pirenena anankiroa de tsy misy malagasy na iray aza zany hoe rehefa miresaka io hevitra anankiray io rehefa misokatra ny adievitra ao anatin'io ka le filoha-pirenena fotsiny no miresaka de tsy misy amin'ny fomba ofisialy misolotena ny malagasy ao anatin'ilay adievitra zay farafakely ny indrona intelo no efa nisy tao anatin'izay vanim-potoana rehetrarehetra zay zao tsika vao mahita fa sary mihetsika ny zavatra nitranga hatramin'izay satria araka io fanambarana io ataon'ilay filoha-pirenena malagasy ahoana moa no iady hatramin'ny farany na tena iady ny amin'ny iverenan'io nosy io ho an'ny Madagasikara kanefa izy tsy mizaka intsony ilay zo-pirenena malagasy de averiko le izy teo ao anatin'lay ady hevitra rehefa atao ny fiche de présence fanamarina pahatongavana ohatra hoe reto ny olona mivory ka apetraka eo nationalité na ny zo-pirenena reo olona reo filoha-pirenena mivory nandinika izy tsy misy malagasy tao tsy nisy ny solotena ny firenena malagasy
de mazava ho azy fa tsy misy miaro ny zonolay firenena malagasy ny zonolay madagasikara ao amin'ilay adihevitra ngeza be izay ny tanjona de ny amerenana ho an'ny madagasikara na ny hamaritana ho an'ny madagasikara an'ireo nosy manodidina ireo de zay le lazain'le fanambarana ato hoe voapirofo mihitsy zahatra iainana ho fa tsy ohatra ny resantsika voapirofo mihitsy no hoe tsy afaka hiaro mihitsy ilay tombontsoan'ilay firenena ilay olona rehefa tsy mizaka n'le zom-pirenena malagasy de izay no mahatonga n'lay fanambarana milaza hoe na iza zay ny dikan'io na iza mikasa hitondra ny firenena malagasy dia resy lahatra ny mpanao fanambarana fa tsy tokony anana zom-pirenena hafa akoatry ny malagasy misy mantsy any amin'ny fehezan-dalàna mifeny zom-pirenena ananan'ny sasany any amin'ny firenena hafa afaka mitazona zom-pirenena mihoatry ny anankiray ny olona anankiray fa ny eto madagasikara araka io fehezan-dalàna izay mifeny zom-pirenena malagasy io rehefa nangataka tamina impony ny malagasy anankiray haka zom-pirenena vahiny zany hoe mangataka rehefa ampitaona rehefa zay no nitranga rehefa zay fomba nahazony an'lay zom-pirenena de very ho azy lay zom-pirenena malagasy zay ny lalana misy eto amintsika ny dikan'izay ny zava-misy tato anatin'ny taona vitsivitsy farany dia efa olona tsy mananjo malagasy intsony ilay mitondra ny firenena zay le teboka anankiray fa ny teboka faharoa de zao hoe misy endrika fandikan-dalàna faran'izay goavana ny tranga za moa teto ny teny hoe voampoitra io resaka io tamin'izany fotoana zany asa herinandro vitsivitsy lasa ny teny hoe fandikan-dalàna eo ihany fa misy endrika tsy kombakomba ihany keo na tanteraka n'ilay fandikan-dalàna fa zavatra tsy tokony ho nitranga mihitsy io raha tsy nisy ny tsy kombakomba satria ilay olona anankiray rery voakasika tsy ho afaka nahatanteraka n'io fandikan-dalàna io raha tsy nisy ny tompon'andraikitra isatsokajiny zay nanampy azy zay le hoe piray tsy kombakomba taminy tao anatin'le izy de zay fandikana lalàna izay raha ohatra ka inina mbola tohizana ny firaisana tsy kombakomba ka inina mbola ho tohizana io fandikan-dalàna io izay fandikan-dalàna izay de anova tanteraka ny fomba fampiarana ny lalàna eto Madagasikara ary haneo indray mandeha indray satria hatramin'izay tsika de efa nilaza hoe ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana de tena tompon-daka amin'ny tsy fanarahana ny lalàna fa haneo amin'ny endrika indray mandeha tena goavana be ny amin'ny hoe tsy firaharahiana ny lalàna misy eto Madagasikara zay indrindra ny mahatonga n'lay fanambarana faniry zay manao antso misy endrika antso ao manainga ireo tompon'andraikitra rehetra na olom-boafidy na olom-boatendry na sivily na miaramila zay nampindramina fahefana tsy iray tsy kombakomba amin'ny mety ho fandikan-dalàna ary anaja tsy misy fepetra ny lalàna velona sy ho saro-piaro amin'ny asany sy ny adidimasina napetraka ny vahoaka aminy mazava be zay afatrizay fa ny antso farany faniry zay tena faran'izay lehibe de izao hoe tsy zay efa nandray nanao fanambarana naneo hevitra ihany no voakasika ity tsy ireto ray aman-dreny lehibe sy reto mikasa hitondra firenena reto ihany no ilana ny fanehoan-kevina fa ny malagasy ray manontolo tsy akanavaka no antsoina hijoro hiaro zany fiandrianam-pirenena zany zay faniry zany raha ohatra resantsika amin'ny atsiprieny kely ny zavatra voalaza ao anatiny eo mialohan'ny ampitantsika ny loha hevitra iray teny andorany fotsy teny de ho alefantsika ity horonan-tsary ity horonan-tsary zay efa manomboka miparitaka moa zany horonan-tsary zany zay mamaky any io fanambarana io kanefa dia manohy ny fanetanana ho an'ny rehetra zany ho an'ny hoe fiarovana fiandriana pirenena izay
dia amin'ny fierineto indray ny tenako sy député membre Bendrina satria sekondra vitsy ihany zany orona tsara zany a de iverineto izay a resaka indray ny zava-misy a ny amin'ny hoe adevitra lehibe izay a mikasika indrindra ny tontolo mpifidianana am'izao fotoana zao. Isika malagasy entan'ny tena fitiava-tanindrazana namono eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina dia tsary piaro amin'ny fiandrianam-pirenena koa fiarovantsika izany fiandrianam-pirenena izany dia ity misy fanambarana iombonana. Fanambarana iombonana izahay manao siny eo ambany dia manao izao fanambarana izao satria mazava ny voalaza ny lalàna momba ny fizakana zoam-pirenena malagasy dia tsy afaka mirotsaka ho fidiana filoham-pirenena intsony ny filoha ankehitriny. Tsy vitany hoe fandikana lalàna fotsiny ihany izany filoham-pirenena mizaka zoam-pirenena vahiny izany fa efa famitahana vahoaka noho ny fahadisoana ara-moraly sy amin'ny fahamendrehana. Tsy afaka hanatanteraka ny andraikitra takin'ny lalam-pandrenana iarovana ny fiandrianam-pirenena sy ny tombotsoa iombonan'ny firenena izany fananana zoam-pirenena vahiny izany. Rehefa tonga ny fotoana ilana zany dia firenena izy no arovana marina, ny an'ny firenena nanjanaka sa ny an'ny malagasy. Mitaky famatorana ara-moraly tsy maintsy ajaina farafahakeliny izany andraikitra ny filoham-pirenena izany. Noho izany manainga ireo tompon'andraikitra rehetra na olom-boafidy na olom-boatendry na sivily na miaramila izay nampindramina fahefana tsy iraitsy-kombakomba amin'ny mety ho fandikan-dalàna ary anaja tsy misy fepetra ny lalàna velona sy ho sary-piaro amin'ny asany sy ny adidy masina napetraky ny vahoaka aminy. Miantso ihany koa ny malagasy tsy hakanavaka hijoro sy aro ny fiandrianam-pirenena. Natao teto Antananarivo ny 20 Aogositra 2024. Manao sonihetsy ambany Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina sy Tenirandriana Solonyaiko, Ajo Andriana Inarivelo, Raobelina Andry, Paraina Aogista, Tahina Razafinjoelina ary Maskola Mali. Iny a ny fanambarana moa zany zay efa vita amin'ny horonan-tsary say miaro mijoro ny fiandrianam-pirenena no nambara atao anatin'izay zany de misy ny famakina ny antsika tato anatin'ny fandariny satria dia tsara ihany no mamerimberina adevitra tahaka ireny satria ao anatin'ny adevitra tokoa moa zany rehetrarehetra izany a mba azony rehetra zay mbola tsy naharaka ny vaovao zany no tiatsika hatongavana anatin'izay satria moa sika manambara mandrakirivany amin'ny hoe tsara ihany mahafantatra ny vaovao sy ny zava-misy isika vaoaka malagasy satria miditra anatina hafanana mafy izy am'izao fotoana zao miazakazaka adevitra ray iny fa gomaly ihany koa zany de misy adevitra faro de teo amin'ny tamroa ratolakandro teo no nanomboka izay fionambe nasionaly moa efa nanomboka tamin'ny talata nanokatra izany a ny FFKM tamin'ny alalan'ny fitompovavana anisan'ny nanatrika izany fanokafan'izany filoha Marc Ravalomanana no tro ny solomamboaka avy amin'ny antokotiko Madagasikara ary iray amin'izany député membre Bendrina miaraka amintsika amin'ity fandarana ity ary mbola teny ihany koa maly tao anatin'izay fanolora-kevitra ho an'ny FFKM zay ireo mpitarika ny fiangonana FFKM efa-da mihitsy no hita teny ambony ary tena nieno nandray atsoratra tamin'ireo sosikevitra marobe meno ireo avondrona na antoko na fikambanana maro samihafa zay tonga teny mandremena rano fotsy zany député membre Bendrina raha ny fahitana mivatana satria isika moa tena omaly de tena fanehoan-kevitra manjatony maro
no nyvoaka tao avy am'ireo vondrona toko politika sy fikambanana marobe mihitsy zay miorina eto amin'ny firenena izany fa misy evitrevitra hitovizana maromaro ao anatin'izany de ny amina hoe fanahina ny fifidianana amin'ny fomba fikarakarana ny fifidianana zay totosainy ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana izany fifidianana izany indrindra ihany ko ny amin'ny fomba fiasa zay efa nanahirana teo aloha ny sarin'lay hoe fitsarana momba ny lalam-pandroenana saiky voaresaka foana zany a sy ilay fitsabahany fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny gouvernemanta sy ny fiadinan'ny repoblika inona ndray ny azo ambara mombo izay député Mambrabendrina sady mampafantatra ny vaovao ihany moa tsika no miezaka mitondra fandalinana sy fanadiadiana le fandaharam-potoana zay mandeha ny mandrimena ndoarany fotsy am'izao fotoana zao moa eo mbany fitarian'ny FFKM dia azontsika fehezina amin'ny hoe toy nylay andia mpiaonana izay no tanterahan'ny FFKM nanomboka tamin'ny 25 ny volana marsa lasa teo tamin'iny ny fanokafana dia nisy ny fiaonana anatiny teo am'ireo mpikambana ao anatin'ny FFKM andiany voalohany lazaina tamin'iny ny andiany faharoa de nisy ireo fidinana tany fotony rehetra tany amin'ny faritra rehetra manerana Madagasikara zay nyombonany tompon'andraikitra teo anivon'ny FFKM nanaovana angokevitra rehetra ny am'izay lahadinika mahakasika ny fiainan'ny FFKM sy ny fiainan'ny firenena amin'ny akapobeny ary ty mandeha am'izao fotoana zao ty de le dingana fahatelo izay handravonana aty amin'ny endrika nasionaly zany angokevitra rehetra natao zany ireo zavatra reo a dia sahatsika no milaza risorany FFKM fa vokatry ny fifampiresahana ny fanaovana tao anatin'ny rotaona maly arana ndray fitenenana teny amin'ilay fivoriana dia nanantitra an'izay fisaorana sy fankasitrahana zay satria tsaroko tsara mihitsy fa tany amin'ny volana oktobra sy novambra 2024 ary nytoy tamin'ny febroary 2024 ny fifampiresahana natao tamin'ny FFKM ny amin'ny hoe misy eritreritra avy aminay mpisehatra ara-politika eto Madagasikara sy fikambanana fiarahamonim-pirenena maro izay te hisoroka ny tsy fahadiovan'ny fifidianana sy ny mety korotana ateraky ny fifidianana eto Madagasikara ny zavatra misy mantsy alao tsy aivona kely mba tsy hivadika hafa lay fandikanan'le resaka de zao ny zavatra nisy a dia ny fifidianana farany teo na de ny ekeniny rehetra aza de mandra-batapitry le mandat mamarana mandat zao mpitondra dia azo lazaina hoe tsy mary toerana le fitondram-panjakana satria nisy foana ny zavatra azo ny kororoana vokatry ny fitantanana ny fifidianana tamin'ny 2024 ary lalàna no mahatonga an'izay tsy fahampian'ny lalàna sy ny tsy fahafahana nanomana n'ilay fifidianana ho araky ny tokony ho izy azo ndretrarehetra ekena io rehefa mifanaraka hoe ekena voka-pifidianana tamin'izany fa tsy azo totofana kosa ny zavatra tsy nety izay nitranga ary zay ny tsy tiana hiverina itsony eto Madagasikara azo lazaina ho hiahatra ny antrano hoe ilay mandat voalohany tamin'ity repoblika fahaefatra ity de azo lazaina ihany hoe nafahatsika nanatraikefa voalohany ny amin'ny fampiarana n'ireo lalàna zay ifehezana ny fifidianana eto Madagasikara manomboka tafiditra ao anatin'izany a lalàna mametraka ny anjara andraikitry ny androm-panjakana rehetra ny seuil HCC lalàna mametraka ny SENI lalàna mametraka ny lalàna fehizoro zay mitantana ny resaka fifidianana sy fitsabakevy-vahoaka isaky ny ambaratonga tsirairay avy sy ny lalàna hafa rehetra zay efa misy fa ireny rehetrarehetra ireny a rehefa nalefa rehefa ny ekena le valim-pifidianana 2024 dia tsapa fa tsy afaka nanadio ilay osoka zay nitranga tamin'ny fifidianana ihany rehefa nandeha ilay fiainam-pirenena ary fatatsika fa
ndresahana foana zany a 2 taona 3 taona taty aorinan'le izy de zay no nahatonga atsika tam'izany fotoa zany eritreritra hoe zay no nahatonga andreo vondron'olona zay tafahoan'ireo a olona mpanao politika reo a mpisehatra ny fifidianan'ireo a mpanaramaso fifidianan'ireo ary efa miresaka mpanaramaso a de resahako ihany ko ny fehikevitra zay nentin'ireo mpanaramaso avy any velany ao ny OIF ao ny vondrona européanna ao ny vondrona afrikanna ao ny isadeka zay misy atsika ny fehikevitra avy am'ireny a vokatra fanarahamaso nataony a de mifanojo indrindra am' zavatra misy sy aina le firenena izay milaza fa mila fanavaozana be ny fitantanana ny fifidianana eto Madagasikara ary tafiditra ao anatin'izany hoy a ny resaka lalàna zay rehetrarehetra zay no nahatonga ny hoe mba hahafahana aza mba hahafahana miroso am'izay fanavaozana zay dia tokony hatambatra ny hery rehetra hatambatra ny ankolafy rehetra na diso ny fomba fijery de zao no everina foana fa an'ny mpanohitra zany hevitra zany kanefa ao anatin'ny ny tompon'ilay hevitra de misy antoko sy firehana izay tsy an'ny mpanohitra fa voalalazaintsika hoe eo ampivoany eo anelanelany ary niezaka ny antso foana ny avy eo amin'ny fitondram-panjakana ny amin'ny hoe ndao a iarahana mijery izay anadiovana nyty resaka lafi-pifidianana ty ny tanjona tam'izany de zao tsy olona ray nijerena tsy fitondram-panjakana kehitriny nijerena tsy mpitondra fanjakana am'izao fotoana nijerena tsy mipanohitra nijerena ary tsy olona ray nijerena fa ny ho avy na iza hitondra eo mila omena fahalalahana amin'ny alalan'ny fahamarina toerana amin'ny alalan'ny fifidianana madio sy mangarahara mba hitondra ny firenena ka ifatoka tanteraka amin'ny asa fampandrosoana mandritra le mandahany fa tsy olahany andro hanadio tena satria mahatsiaro ny tsy mety natao nandritra ny fotoana fifidianana rehefa misy feo mivoaka tsy olahany andro hanao politika tafahoatra loatra zay le teneniko teo koa hoe hanadio tena fa mba hifantoka amin'ny fampandrosoana Madagasikara ka ny eritreritra tam'izany na iza no mitondra eo dia hanana an'izay fahamarina toeran'izay de tam'izany ho ihany no nyresaka tamin'ny FFKM isika no nyresaka voalohany tamin'ny FFKM ary ho toy nyzany fifampiresahana tamin'ny FFKM zany a izay nanaraka moa ny vondrona politika sy atoko politika sy fiarahamon'ny pirenena maro be taty aoriana ho toyny zany de io fandaharana zay nisy dingana anankitelo ary dingana fahatelo no mitranga androany omaly zany de ny aino an'ireo mpisehatra ara-politika sy ara-pifidianana rehetra tsy mpanao politika ihany fa hatrany fiarahamon'ny pirenena ho hatramina olotsotra voatonony natao ny anarany satria nangataka ny haneho hevitra de nyeno an'ireo ny filoam-piangonana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny fomba mivantana tao amin'ny efitry ny ISTS ao Mandrimena misy efitra malalaka io ao nomena fahalalahana iteny daholo ary ametraka ny sosokeviny amin'ny fomba rehetra nisy nametraka an'izany ataratasy misy 100 pejy mihitsy misy mametraka amin'ny alalan'ny ino ty izy diska manaraka ny USB sy CD manaraka ny teknôlôjia moderna mba ahafahana mampita amin'ireo ray aman-dreny fa izay eritreretina sy maharesy lahatra fa vovonana ediny lohan'ireo fa inona no tranga tao faniry maly ny zavatra nisy voalohany aloha de zao tsika mahalala fa ny antsony rehetrarehetra ny FFKM fa zavatra hita voalohany tsy nahatazana antoko avy amin'ny fitondrana asy fanirana nahita tsy nahatazana antoko na avy amin'ny fitondrana na manohana ny fitondrana kehitriny atao zany hoe eo zany de efa miseho ilay hoe mialangalana ireo mpisehatra ara-politika manohana ny fitondrana kehitriny asana mialangalana tsy te hiady hevitra matahotra ny hiady hevitra na mihevitra ny tena no ho tena tonga lafatra na manao tsinotsinona fotsiny zao ny antson'ny ray aman-dreny zay everina hoy fa vovonana ediny lohany ara-moraly eto amin'ny FFK eto amin'ny firenena fa zay zavatra voamariko voalohany indrindra tao tsy nisy na iray aza antoko na vondrana toko izay nano avy amin'ny fitondram-panjakana na manohana fitondram-panjakana
nanohina ny antson'ireo ray aman-dreny ara-panahy reo ny dikan'izay a na ireo milaza ny tenany sy ny antokony ho eo afovoany na ny mpanohitra no maro tonga tamin'ny fionana omaly ny endrika ny sehoany de zao a nomen'ny filoam-piangonana izy efatra amin'ny rahalahy a nomen'ny filoam-piangonana fotoana hitenenana sy anehoana ny hevitra ny tsirairay araka ny fandaminana natao ary betsaka sy tena mifangaro ary tena isan-karazany ny hevitra mipotra tao voaresaka tao ny ilay lazay mifaniry teo ny amin'ny hoe tsy fitokiana ny rafitra misy am'izao fotoana zao hanana fahaleovantena hitantana n'ity fifidianana ity zany hoe zay le nresantsika hatramin'izay foana hoe misy fifampiahiahina misy tsy fahampiana amin'ny fifampitokisana eo amin'ny mpikarakara sy ny karakaraina na ireo mpisehatra mpikarakara moa de ny androm-panjakana misy no vaomera misahana fifidianana ary ny mpisehatra de isika antoko politika fiarahamon'ny pirenena mpifidy ny vahoaka mpifidy tena mpisehatra mivantana ny vahoaka mpifidy tsy misy ny fifidianana raha tsy misy ny mpifidy ireo rehetr'ireo zany a no ny akamaroan'ireo de samy milaza fa tsy matoky ny zava-misy sy ny fomba fitantanany androm-panjakana kanefa manosokevitra ihany keo ny amin'ny hoe fanavaozana sy fanatsarana fomba fiasa mba ampitombo am'izay fifampitokisana zay sosokevitra zany ny raisina tao ary tao anatin'zay de samy nanany heviny tao ny laza hoe manahirana ny karakara fifidianana am'izao fotoana zao fa mitondra makany amin'ny korotana sy ny hevitra hafa fa maro koa no ny teny hoe ny fifidianana sy ny fitantanana ny raharaha-pirenena de tsy maintsy manaraka ny lalàna tsy afaka mivoana amin'ny lalàna ny fanatanterahana ny fifidianana ary ny calendrier na ny tety androm-pifidianana zay efa mivoaka io no azo hoe kena indrindra ho akaiky indrindra ny fampanarahana ny lalàna velona misy eto Madagasikara ary ny fanavaozana ilaina ny fanitsiana ilaina ny fanatsarana ilaina de mbola azo tanterahana mandra-patonga ny vanim-potoana io tao koa ny laza hoe raha ohatra samy resaka korotana raha ohatra samy resaka fandravana satria nisy ny antsoantso ny amin'ny hoe mila ravana ny zavatra misy am'izao fotoana zao dia tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany no ahafahana mandrava ny zavatra am'izao fotoana zao ary irosoana amin'ny fifidianana fa mila dinihana haingana arak'izay azo atao mila dinihana haingana arak'izay azo atao ny fomba hiatrehana n'izany fifidianana zany ao anatin'ilay mangarahara sy ao anatin'ilay fahadiovana tanteraka sy ao anatin'ilay fanajana ny lalàna sy ny lalam-panorenana misy eto Madagasikara zay ny firoson'ny adihevitra ny fanehoan-kevitra tao satria tsy nisy adihevitra tao fa fanehoan-kevitra no natao tao ny aino zany ny filoam-piangonana ny aino ny FFKM de raha ny fandaharam-potoana de anio tolakandro dia miveriny eny daholo indray ireo nasaina rehetra voakasika raharaha-pirenena io ilaza ny heviny antenaina fa ilaza ny heviny sy apita afatra ireo filoam-piangonana am'izay fotoana zay fantatsika fa akoatra n'io raharaha-pirenena io de manatanteraka ny asany araka ny fanambarana nataony amin'ny mahafiangonana azy ihany koa amin'ny marafim-piangonana azy amin'ny FFKM azy ny io fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara io mandritra n'izao fiaonam-be zao zay mbola itohira-pitso am'izay satria voalaza rehefa nanambara moa ny FFKM taorin'ny komity foibe zay nataony tamin'ny taona lasa fa hanangana ny rafitra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena tsy fifidianana ihany fa fiainam-pirenena amin'ny akapobeny fa tafiditra ao anatin'ny fifidianana zay le atao hoe andro maso rafitra efa nisy teo anivon'ny FFKM efa mpolo taona ny talohatany io fa novelomina indray ary no atsaraina tamin'izany fotoana zany de nanara-maso fotsiny ihany rehefa tonga ny vanim-potoam-pifidianana izy io fa am'izao zany ny fiainam-pirenena amin'ny akapobeny no anangana ny FFKM nio andromaso
ny zavatra tsara marina farany angambany faniry tamin'io resaka natao maly io de ny fanamafisatsika ny hevitry ny antoko tiako Madagasikara raha misehatra fifidianana ny jerena manamafy ny antoko fa vonina hiatrika an'io fifidianana tanterahana amin'ny 7 volana novambra io ary tsy maintsy ajaina ny lalam-panondrenana amin'ny fanatanterahana an'io fa tsy azo ahemotra io ary samy mahalalitsika mifamalina ny fanontaniana etseroa izay mipetraka eny amin'ny fandeha eny amin'ny lalana alehany samy mahalalitsika fa rehefa mandeha io fifidianana io ka ankatoavin'ny rehetra dia efa niainana teto Madagasikara ny hoe izay tsy mandray anjara ao anatiny dia taraiky any aoriana any ka ho atsika ho an'ny antoko tiako Madagasikara de efa vonina ny kandida ny filoha Marc Ravalomanana efa vonina ny antota taratasy rehetra efa voapetraka tamin'ny herin'ny androany efa miroso makany amin'ny fanomanana ara-teknika sy ara-paikady ny antoko tiako Madagasikara zao ary miandry ny ora fiangana maka mifampelezakevitra sy ny fifidianana eny ary de zay indrindra député Mamy Rabendrina no maraparanantsika ny adevitra satria fametrapetrahana ny komity mpanohana ny Marc Ravalomanana zany zao no mifanaresaka eny amin'ny faritra sy district eny ho an'ireo fikambanana antoko maro sisy indrindra ny antoko tiako Madagasikara zay tena manatevin-daharana ao anatin'izany KMMR zany de tsara angamba ny tondrana ny afatrafatra Andriamatoa Solomamboaka satria efa betsaka ny fiona ny etseroa am'izao fotoana izao isy anko reo fanomanana fidinana indray ho an'ireo délégation maro samihafa ny efa fidinana eny fotony any amin'ny commune sy ny district any paikady moa zany sy ho fanatsarana ny fandaminana hiatrehana ny fifidianana de tsara ihany ngamba nanamafisana député Mamy Rabendrina satria ianao de anisan'ny secrétaire général ny antoko anko mpikambana anivon'ny bureau politique ny antoko tiako Madagasikara manangana ny rafitry ny KMMR na ny komity manohana ny Marc Ravalomanana 724 tsika zao araka ny toromarika nomen'ny filoha Marc Ravalomanana nanomboka ny voalohany volana jolay lasa teo nanaovana ny congrès nationaly ary no mafisiny tamin'ny 12 volana jolay tamin'ilay fanambarana nataony teo iny io zany io KMMR 724 io no rafitra ofisialy hisahana ny fifidianana eto anivon'ny fanohanana ny kandida Marc Ravalomanana ary efa miteny hoe misahana ny fifidianana de amin'ny lafiny rehetra io na ara-taratasy io ara-pitantanana io na ara-paikady io indrindraindrindra ary ny paikady voalohany apetraka amin'izany de ny endrika na ny rafitra izay isehoana sy iasana io KMMR 724 ito zay amafisina fa iombonan'ny rehetra ny rehetra izay vonina zany na olotsotra io na fikambanana io na inona na antoko politika indrindraindrindra vonina hanohana ny filoha Marc Ravalomanana amin'ity fifidianana ity de asaina hiditra ao anatin'io anisan'izany ny tiako Madagasikara izay nipoiran'ny kandida Marc Ravalomanana izay manolotra ho an'ny malagasy ny filoha Marc Ravalomanana mpikambana mavitrika ao anatin'io KMMR 724 ary ny rafitra rehetrarehetra miainga avy an'ny fotony ka mandrapatonga ty amin'ny faratapony nasionaly io de ahitana an'izay fiombonan'ny antoko tiako Madagasikara ao anatin'ny KMMR izay ary anentanana ny rafitra tiako Madagasikara rehetra amin'ny ambara tonga misy eto amin'ny firenena mba handray anjara mavitrika ao anatin'izany fanohanana sy fiombonana amin'ny fanohanana ny filoha Marc Ravalomanana izany mino afa mazava be zay endrika zay tokony isehoany lay rafitra KMMR izay
tsy isika ao anatin'ny atokotiako Madagasikara indray sanatria no anao vato manoariana eo amin'ny fanohanana ny kandida Flo Marc Ravalomanana fa mifanohitra amin'izay ara isika no tokony hanosika mafy ary hanentana ireo hafa hiara-iombona amintsika ao anatin'io rafitra KMMR 324 izay amin'ny maharafitra azy dia hisy ny mpandrindra isan'ambaratonga, hisy ny tompona andraikitra isan'ambaratonga ary ny fiarahana miasa ao anatin'izay no atratrarantsika ny fandresena. Hafatra lehibe zay de etona sika zany a dia mirarisoa an'ireo namana marobe zay mamita ny hiraka eny anivon'ny distrikany na ny Analanjorofo na ny Atsinanana na ny Laotra Mangoro any Betsiboka Sofia any Boeny na ny aty Atsimo Atsinanana Vatovavy Fitovinany na ny any faritra Atsimo Andrefana sy ny sisa maro be ianareo zay efa mandeha miazakazaka ary manao ny fifampiresahana fananganana izany rafitra KMMR izany mba ahafahana mitondra ny hevitra-iombonana ny amin'ny hoe fanohanana ny Flo Marc Ravalomanana. Voarainay avokoa reny hafatra avy any amintsika samihafa ireny sy ireo sary samihafa fa tsy maintsy mbola rindra moa zany satria miazakazaka ny raharam-pirenena dia izay fiazakazaka ny raharam-pirenena izay zany tsy maintsy jerevana ihany koa amin'ny fotoana zay andefasana azy eto amin'ny fandaharantsika moa zany rehetrarehetra izany. Zay no mamarina ny fandarina tamin'izao maraina ny alakamisy faraka amin'ny 30 volana aogositra izao. Inotsika fa iazakazaka ny toetra rahampinena dia izay iazakazaka zay iazakazaka hitondrany izay tena hoe fitonena filaminana izay ho amin'ny fahazonana izay hoe fifidianana mba hokenrehetra izay fandaminana ny ahazona zavatra tsara ny tadiavintsika ary zay ihany koa ny fikarohana ho ataon'ireo ray aman-dreny sy ireo tompon'andraikitra ara-politika maro eto amin'ny firenena ary miasa mafy an'izany ny antoko tiako Madagasikara ary indrindraindrindra moa mazava ho azy ny Flo Marc Ravalomanana izay mampiseho amin'izay modely izay. De rapitsondray ny fotoanantsika satria anitsaka ny voalohany volana septambra rapitso zany tsika de fatatsika ny amin'ny hoe maritra fotoana lehibe ny volana septambra na eo amin'ny firotsahako fidiana na eo amin'ny fanapahan-kevitra iraisin'ilay fahitondram-panjakana na ihany koa ho amin'ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny fahampielezan-kevitra sy ny sisa sy izay mety ho toyany dia efa volana septambra rapitso akoatry ny hoe volana septambra zay anomboka andi sekoly indray ny zaza malagasy amin'ny herinandro ambony io raha ho amin'ny fidirina amin'ny fomba ofisialy. Miomana ny ray aman-dreny, miomana tsika menaka fa zany moa dia ambarako mba ahafahantsika zany mahafantatra so tsika varimbarina ka lasa tsy mahatsiaro daty intsony fa entin'izay zany mba hanatairana antsika rehetra dia makasitraka ho antsika mpanaraka ity fianarana ity misaotra ihany koa Soloamboka Mamy Rabendrina zay niari-dalina tamintsika tamin'izao maraina izao. Makasitraka tompoko. Misaotra tompoko. Isika malagasy entan'ny tena fitiavan-tanindrazana namono eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina dia tsary piaro amin'ny fiandrianam-pirenena koa fiarovantsika izany fiandrianam-pirenena izany dia ity misy fanambarana iombonana. Fanambarana iombonana izay manao sy ny eo ambany dia manao izao fanambarana izao satria mazava ny voalazany lalàna momba ny fizakana zoom-pirenena malagasy dia tsy afaka mirotsaka hofidiana filoham-pirenena intsony ny filoha ankehitriny. Tsy vitany hoe fandikana lalàna fotsiny ihany izany filoham-pirenena mizaka zoom-pirenena vahiny izany fa efa famitahana vahoaka noho ny fahadisoana ara-moraly sy amin'ny fahamendrehana. Tsy afaka hanatanteraka ny andraikitra takin'ny lalam-pandrenana hiarovana ny fiandrianam-pirenena sy ny tombotsoa iombonan'ny firenena izany fananana zoom-pirenena vahiny izany. Rehefa tonga ny fotoana ilana zany dia firenena izy no harovana marina ny an'ny firenena anjanaka sa ny an'ny malagasy. Mitako famatorana ara-moraly tsy maintsy ajaina farafahakeliny izany andraikitry ny filoham-pirenena izany. Noho izany manainga ireo tompon'andraikitra rehetra na olom-boafidy
na olom-boatendry na civil na miaramila izay nampindramina fahefana tsy raitsy kombakomba mety ho fandikan-dalàna ary anaja tsy misy fepetra ny lalàna velona sy ho sary-piaro amin'ny asany sy ny adidy masina napetraky ny vahoaka aminy. Miantso ihany koa ny malagasy tsy hakanavaka hijoro sy aro ny fiandrianam-pirenena natao teto Antananarivo ny 7 Aogositra 2024. Manao sony etsy ambany Marc Ravalomanana, Ery Rajaonarimampianina sy Tenirandriana Solonyaiko, Ajo Andriana Inarivelo, Raobelina Andry, Paraina Auguste, Tahina Razafinjoelina ary Masikola Mali.